umewasunyaza sinivuninaitra aviarekamite afatanana edunanakuakwajani andanitra irafiderana raitanana fa Jesosy no mpanjaka erantany Jesosy ilay mae ino asandratray fizirerianeneno tompotianay Jesosy ilay mae ino isaudanay lay mpanjaka befity mandrakizany Fammi chiudere non ritompunai Fani a sua non ruzzacawanai Fammi chiudere non panzaccanai E sulle rifideranno non rirai Adesso chiamai a non giappeu Idea sancalaza Jesosy nuzereu umewazinyaza sinivuninaitra aviarekamite afatanana redunanakuakwajani andanitra irafiderana raitanana fa Jesosy no mpanjaka erantany Jesosy ilay mae ino asandratray fizirerianeneno tompotianay Jesosy ilay mae ino isaudanay lay mpanjaka befity mandrakizany Fammi chiudere non ritompunai Fani a sua non ruzzacawanai Fammi chiudere non panzaccanai Nel suo rifiderò non rirai Adesso si chiamai a non giappeu Idea strancalaza non giammaniccia Obamiana Jesosy nuzereu umewazinyaza sinivuninaitra Sotra tompoka ry ava-malala rehetra eo amin'ny tompo arabaina daholo isika rehetra tompoka na isika rehetra eto Madagasikara na ianareo rehetra zay any ampitan-dranomasina rehetra any a dia miara abatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola velonainy e mbola trapamonjena mbola narovan'Andriamanitra ary indrindra mbola tsy nandao atsika Andriamanitra fa mbola nomba atsika mandrakariva izy tonga eto ianao tadidio ny tenin'i Jesosy hoe eo amin'ny toerana zay tsonareo ny anarako eo no anatonako anao ary eo koa ny hitahiko anao manatrika atsika Jesosy lay tia atsika lay miady varotra ho atsika isan'andro san'andro ao amin'Andriamanitra ao amin'izay mahasoa atsika rehetra amin'ny voninahitra azy isika fa masina Jesosy manoloana atsika eto voninahitra neo an'Andriamanitra rery any Alleluia masina Jehova tompony maro enka ny voninahitra any rehetra amen ny salamo 5:100 no iarahan'i Jesosy amintsika miaraka amin'ny manome voninahitra an'Andriamanitra ray dia ny andinony rehetra no vakitsika ary ny hira raika amin'ny 7:100 ny andinony voalohany sy ny fahatelo no iraitsika vita am-bavaka vao mipetraka ianareo salamo 5:100 amin'ny anaran'i Jesosy no rahantsika mamaky manao hoe Jehova
aza izahay mena voninahitra fa ny anaranao ihany no no famindramponao sy ny fahamarinao nahoana ny jetilisa manao hoe aiza zay andriamanina nefa ny an-danitra andriamantsika efa nanao zay sitrapony rehetra izy volafotsy volamena ny sampony ireny asany tanan'olona manambavy izy fa tsy miteny manamaso izy fa tsy mahita manatsofiny izy fa tsy mandre mananorona izy fa tsy manombolo manatanana izy fa tsy mandray manatongotra izy fa tsy mandeha ary tsy mahaleopeo ny tentany ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra mahatoky azy ry Israely io matoky an' Jehova hery sy hampingana izy ry taranaky Arona o matoky an' Jehova hery sy hampingana izy ianareo izay matahotra an' Jehova matoky an' Jehova hery sy hampingana izy Jehova mahatsiaro ka mitahantsika hitahany taranaky Israely izy hitahany taranaky Arona izy hotahina izay matahotra an' Jehova na ny kely na ny lehibe Jehova ny ampitombo anareo dia anareo mba mizanakareo hitahanareo Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ny lanitra dia an' Jehova fa ny tany nomeny dia ho an'ny zanak'olombelona ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina ny amin'ny mangingina fa izahay hisaotra an' Jehova hatramin'izao ka ho mandrak'izay haleloia amena Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjaka antsika io no miasa ho antsika isan'andro rarintsika ranome voninahitra azy satria tiany loatra isika ry havako Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjaka nay mahery sy tsara indrindra ka izy no arona mendrika ankalazaina no ny heriny iratany sy lanitrako aneso andasany ry tompo mpanjaka mahery io miaino avy manaiky tompo izahay fa tompony hery retiana tsy misy mihitsy ny toana tsy tratry ny saina ny herina ny fideranao zay entina raisore ny atsatolotranao ety raisoisa tompo mpanjaka tsy toa tompo mpanjaka tsy toa kanefa indra foterainy rampo ratsaina terainay mandrakisa eny mpanompo vafonjy samy miobebe aleluia oa ny avo fa Jesosy no tompona ry tompo mpanjaka mahery io miaino avy manaiky tompo izahay fa tompony hery retiana tsy misy mihitsy ny toana tsy tratry ny saina ny herina ny fideranao zay entina raisore
olotranao etira soizao. Fa afaka isika tompoko, voninahitra ny eo anao Andriamanitra izay masina indrindra, ny mahery indrindra, tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Ianao ilay nilaza hoe Andriamanitra avo toerana tokoa ianao, fa iva fijery. Mahafaly ianao mihitsy ny Andriamanitra o, mitsongolongolika, mifanjozoan'ny olonao, isa-tokantrano, isam-batan'olona, na atsaha na tanàna, tsy ny eto Madagasikara ihany, fa ny any ampitan-dranomasina rehetra any koa azy. Mahafaly ianao dia mahafaly ianao izany, satria tsaronao ny teninao hoe ny famindram-ponao tokoa mantsy Jehova o, no mbola tsy nalandritra anay. Dia misaotra anao izay amin'izany. Misaotra anao na nanan Jesosy zanakao malalanao zahay, miara-mivavaka aminay eto izy ankehitriny, ary manaraka azy avy ao aorinany ao dia ny anjelony sy ny miaramilany rehetra nalinaliny ny tapitrisany manenitra nyity tanàna masina ity. Ary manaraka an'izany dia mifanjozo ao aorinanao koa ny vahoakanao rehetra, ny eto Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Misaotra anao zay Jesosy, misaotra anao zay, fa tsaronay ny teninao Jesosy hoe za rehefa tia dia tena tiany aho hatramin'ny farany. Tanterahanao zany isa-tokantrano, isam-batan'olona, ka na dia tsy nanambara vety ary zay, fa mba nitodika tany aminao, nanolo-tanana ianao tamin'ny fomba mahagaga rehetra. Misaotra Jesosy, misaotra. Ndreto ny vahoaka rehetra Jesosy, eto am-bavahady ny lanitra eto izahay rehetra, hanome voninahitra anao, na dia mitazana eo anelakelam-baravarana ihany aza mahita ny tendrombohitra masina, fonenan'Andriamanitra masina indrindra, ny seza fiandriananao, ilay fitoerana andohalehanao ho an'ny olona rehetra isak'izay mivavaka ho azy ianao. Misaotra Jesosy, misaotra. Indreto ary izay rehetra Jesosy, mitanila kely, mitazana an'izany voninahitra mamirapiratra izany eo amin'ny lapan'ny voninahitra ao, ka na dia tsy tahaka ny fanaonareo mirondrona tahaka ny ranobe, fa mba tsotsotra ihany mba vita n'ilay navotanao Jesosy. Raiso fa vokatry ny fonina irehetra izany manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enka ny voninahitany rehetra. Amen. Aza ho toerana tompoko ianareo. Alohan'ny ianoantsika ny sitrapon'Andriamanitra, satria andro lehibe manokana ny andro androany, dia hoeninao zany any amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fifaliana lehibe manokana ataon'Andriamanitra ho anao. Ataontsika ny hira enina amby 220 aloha hoe tompo te eo aminao ny mpanomponao, dia mihaino ny sitrapon'Andriamanitra isika ao aorianan'izany. Oh
tsoany mangeta etana. Sokafy ara-ny baibolinao a Isaia 7:7. Isaia 7:7. Andino ny faefatra tapany voalohany ihany a no vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: satria malala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Avereno hoe eny tompoko. Raha nangataka tamin'ny tompo aho hoe Jesosy mba inona re mba sitraponao a mba ho zarainao amin'ny olona rehetra, dia saorana n'Andriamanitra fa nahamaly tokoa izy a manambara ny fifalian'Andriamanitra ho amintsika rehetra tompoko. Raha vao niteny dada hoe, raha vao niteny ny dada tamin'ny teny dada hoe mba jereo mpitandritsika re olona, mba ampio izy ireny, dia niazakazaka tamin'ny hafanampo daholo isika rehetra, na ny teto Madagasikara na ny tany ampitan-dranomasina, na natateraka izany hafatra izay nomeny na tenin'ny dada izany daholo. Teniko izany hozy izy Jesosy a fa nendrampy fotsiny vavan'ny dada nanambary izany taminareo. Noho izany ny olona rehetra nanampitandrina rehetra zany a dia mahazo kadongeza be avy any amin'Andriamanitra daholo ny hafany a, fa ho akasitrahany daholo ny zany ny ataonareo rehetrarehetra zany a, ary zany no natonga azy iteny hoe malala eo masoko ianao. Mba azonao mieritreritra zany hoe malala eo masoko, be voninahitra hony ianao mihitsy neneny tiany ambara amin'izany, sady tiako. Dia ho tanterahano ny teny nampitondrainy tamin'ny dada tamin'ny voalohany taona hoe mbola hita zavatra lehibe izay tsy mbola fahitantsika hony a ianareo, satria nankasitrahan'izay rehetra nataonareo tamin'ireny mpitandrina kely rehetrarehetra ireny. Reno ny tsy mba manana tanana isarangotana, tsy mba manana tongotra hitsipaka, ary dia mahafaly an' Jesosy sy Andriamanitra hony a izay rehetra ataontsika amin'ireny rehetrarehetra ireny. Ka dia tohizo fa izay rehetrarehetra nanampitandrina hony a tsy mba nafony Jehovah ireny fa tahiny hatramin'ny taranany arivo mandimby, dia ho hitanao tokoa nanaovan'Andriamanitra n'izany ho anao. Vokany a dia andao hoe raha antsika mamaky a ny Isaia 7:7. Ahitanao an'izany hoe ahoana zany Andriamanitra faly zany a amin'ny zavatra ataonao, fakasitrahana ataon'Andriamanitra ho anao zany a, dia raha antsika mamaky ny 9:20 ka hatrany amin'ny 9 farany amin'ny anaran'i Jesosy a, ny raha antsika rehetra mamaky manao hoe: fa Jehova mahery antsika any, tany be hony sy lahan-drano lehibe any, nefa tsy nalehan'ny sambo voizina na ovakiny sambo lehibe. Fa Jehova no mpitsara antsika, Jehova no mpanome lalana antsika,
Jehova ny mpanjaka atsika, izy no amonjy atsika, mivany mazaka tsambonao, tsy mahazo na mafy ny fiorenany ny andro izy na mahalevon'ilay, na amin'izay kosa dia ho zarainy ny zavatra be voababo, na dia mandringasanaza dia azo babo ihany. Tsy isy amponina ilaza hoe marary aho, na ny olona izay mitoetra aho dia voavela eloka. Mba azonao an-tsaina mieritreritra izany hoe ao atokantrano amin'ny fiainanao rehetra tsy isy ilaza tsony hoe marary ao iza nanao an'izany? Jehova. Ary zay rehetrarehetra monina ony dia ahoana voavela eloka. Tsy mahafaly anao miaino izany, tsy mitehaka ho an'Andriamanitra ianao. Aza matahotra tsony zany fa efa voavela eloka tsika, efa salama daholo tsika, isokatra amin'izay ny fiangonana tsy ho ela intsony fa hideran'Andriamanitra eto isika amin'ny zavan-dehibe nataon'i Jehova. Ka dia tohizo raha faly amin'ny nataonao Andriamanitra dia tohizo fa tsy foana tsy akory zay rehetra ataonao an'Andriamanitra. Taontsika ny hira 9 sy 5 ny 9 hoe ko aza mba ketraka rery mpivahiny, evero anefa Jesosy aneno mombanao mombanao izy ampio reny raha mbola misy azonao atao, aza mikelaina fa dia ho hitanao nanaovan'Andriamanitra fakasitrana ho anao sy ny taranaka arivo mandimbinao. Fa Jesosy rehefa niteny hoe Jehova hono tsy afony ny olona, tsy manadino ny zavatra tsara ataonao amin'ny mpitandrina rehetra, dia ho akasitrahana tokoa ianao araka ny teny izay mameam-pifaliana ho ankasitrahana indrindra. Ataontsika izany hira izany 9 dia hitsangantsika rehefa avy eo. Ketraka rery mpivahiny, evero fa Jeso no mombana, ilay nampangina ny loza fahiny, dia mbola mampandresy anao, andasona kelolany ny orengana favalo rehetra, andasona kelolany orengana favalo rehetra. Tsangana isika tompoko, angina vetivety isika atsiaro manokana ny fifalian'Andriamanitra amin'ny zavatra kely nataontsika ho azy, na dia no andreny mpanompony reny ihany aza. Jesosy eo, misotranao dia misotranao zahay. Ianao mahatazana an'izay rehetra ataon'ny olona rehetra Jesosy any amin'ny isan-tokantrano any. Hitanao daholo ny hevitry ny mpivady mifandinika hoe ndetsika anao an'izao amin'ny mpitandrina. Misy manao tokoa Jesosy, manome amin'ireny voady, manome amin'ireny fahafolokarena, manome amin'ireny rapisaorana rehetrarehetra ireny.
ary ny sasany koa nefa dia nahavita zavatra lehibe ho an'ny mpitandrina rehetra tokoa ho tsangam-bato lehibe eo amin'ny fiainany. Ary ny sasany dia mahavita tokoa mahafoy ao ny manendraindray isam-bolana misaotra Jesosy, misaotra anao. Ay reny rehetrarehetra reny mahafaly an'Andriamanitra tokoa, mampitono ny fahatezeran'Andriamanitra tokoa, na dia eo aza ny teniny hoe tezitra isan'andro isan'andro anie Andriamanitra. Ay nanaovan'ny olona nireny anao nampitono ny fahatezeranao Andriamanitra. Dia faly ianao mankalaza an'ilay olona manao an'izany rehetrarehetra izany any amin'ny lapan'ny voninahitra ho any. Ary ny teny ianao tamin'ny alalan'ny ray aman-dreninay tamin'ny voalohany taona, fahitany zavatra lehibe mbola tsy fahitanao ianao. Fotoana nataterahanao an'izany zao Jesosy, fotoana natanterahana an'izany zao. Ka dia mba ho any amin'ny isan-tokantrano anie izany Jesosy eo, any na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina, zava-dehibe izany Jesosy. Ilay malala eo masonao tokoa dia fihinonao, ilay be voninahitra tokoa dia fihinonao, ilay tianao tokoa dia fihinonao, etỳ tany ary izy fihinonao. Rehefa tonga any amin'ny vavadiny lanitra izy, ianao no mitrotro azy indray ahita n'Andriamanitra mandrakizay. Dia tanteraka ny teniny hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Saotra Jesosy, saotra. Engane mbola tahinao ny vahoakanao rehetra Jesosy eo, mbola nome azy arak'izay mba irinony fony ianao. Dia mba ho tanteraka ny teninao hoe ao amin'ny soratra masina hoe ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianareo ary ho ambinina koa amin'ny zavatra rehetra. Mba ho tonga any amin'ireny olona rehetrarehetra reny any ianao Jesosy, handray tanana azy ho mariky ny fankasitranao ny olonao rehetra. Saotra Jesosy, saotra. Fanolora-tena ihany koa anie Jesosy ny fiazakazahana natanterahana an'izany mba ho voninahitry ny anaranao. Saotra Tompo. Raha mba hitanao mo fahalemenay fa olombelona moa izay Jesosy, tsarovo ny fandeferanao ny olona rehetra Jesosy teo ambony hazo fijaliana, mba ho any amin'ny isan-tokantrano sy ny isam-batan'olona na ny eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina, ilay vavaka nataonao tamin'Andriamanitra raintsika ho an'ny olona rehetra hoe ray eo mamela ny elony fa tsy fantany izay nataony. Saotra Tompo. Mba ho any aminay rehetrarehetra n'izany fandeferanao izany, mbola esanao ho an'ny olona rehetra ihany koa. Nanao anao ny olona, niasa ho anao ny olona, nanompo anao ny olona, nahafoy zavatra lehibe ho anao ny olona. Mba anjaranao kosa Jesosy, mahafoy zavatra lehibe ao amin'ny lapan'ny voninahitra ho azy mba hifaliany amin'ny androm-piainany rehetra. Tsy izy ihany fa nanitarana ny arivo mandimby aza dia higoka n'izany fitiavanao azy izany daholo. Saotra Tompo. Gideranao izay, hanome voninahitra anao izay, miaraka amin'ny Davida ao amin'ny salamy manao hoe sambatra ny olona vela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mihinan'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mihinan' Jesosy Kristy zanan'ilay tokony atao amintsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina.
nateraka Maria Virgine ny tsara nanapolato naombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalefona nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra miendrika minanana mahantra raitsy to avaina iveny tsara vela sy maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manera n'izao tontolo izao fiangonana ny olona masina famelan-keloko fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Feno fiderana ny irairaitsika miaraka amin'ny fifaliana lehibe any an-dantritsika manao an'izany iry zany andininy voalohany ihany no ataontsika. Jana fafinawana misafanawe misafanawe zaifanjafinawe iterana nueti misafaranawe afalina endwaseunawe yasafana iranayo misafanawe zaiafinawe fiterana nueti misafaranawe afalina indwaseunawe yasafana iranayo. Misaotra Jesosy misaotra indrindra Jesosy ho fideran'ny olona anao any ny zavatra rehetra ataonao anao. Misaotra Tompo, voninahitra neo an'Andriamanitra rery any. Haleloia. Masina 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 Jehova Tompony maro, enka ny voninahitany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mahazo toerantsika tompoko. Eny tompoko, dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakarivany ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ankehitriny dia faly miarabantsika vahoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra izay manatrika eto, ny any tokantrano tsirairay avy any, ny any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana Madagasikara, indrindra fa nareo izay any ampitan-dranomasina any izay manaraka an'izao onjam-peo sy fahita lavitra izao. Miaraba nareo rehetrarehetra natratry ty andro an'io ty, ary dia singanina amin'izany ny ray rehetrarehetra, miaraba ny ray rehetrarehetra manera-tany rehetrarehetra natratra an'izao fetiny ray izao fa zava-dehibe izao. Misy fotoana tahaka an'izao izay nomen'Andriamanitra mba hifalitsika ray ary mba hanomezam-boninahitra ny ray mihitsy, satria ny ray dia tena sahirana tokoa amin'ny androm-piainana rehetrarehetra, mikolokolo sy mamelona ny ankonana, ka dia misaoran'Andriamanitra ny amin'izao fotoana lehibe izao mba nisy andro anankiray mba natokana ho antsika ray rehetrarehetra, ka dia fifaliana ny amin'izany. Ary dia ao anatin'izany indrindra dia manana ny ray am-panahintsika izay tsy zoviana amintsika mihitsy zany, ary fantatritsika. Mety misy ny tsy mahafantatra, fa androany dia ho fantatritsika tokoa zany, satria zany ny ray am-panahy izay mitaiza sy nikolokolo ny fanahintsika rehetrarehetra, ka nabotrabotratsika tao anatin'ny finoana ary niatrika miady maro samihafa, ka napita ny afatra rehetrarehetra mba entina maninona mampahery antsika, ka dia manainga antsika rehetrarehetra hitsangana tompoka, na any tokantrano any, na any amin'ny faritra rehetrarehetra any, na any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any, satria andro lehibe androany mba hahafahantsika miara-mifaly tahaka an'izao, tsy isy elanelam-pitoerana mihitsy na ny ranomasina raha tsy mahasaraka an'izany intsony, mba hifaly amin'izao ray aman-drenitsika izao
natratran'izao fetiny ray izao. Ka ankehitriny ary amin'ny anaran'ny fiangonana rehetrarehetra maneran-tany dada dia ao amin'ny FPVM zany no iarabana ianao natratra izao fetiny ray izao, fety manandaza izao ho anay zanaka ao ara-panahy satria manana ray hafa kely zay zay nikolokolo anay tao anatin'izany rehetrarehetra zany satria raha tsy teo ianao napita ny afatra avy amin'Andriamanitra dia tsy tahaka an'izao zay rehetrarehetra zao. Maro nefa saiko maty, maro nefa narary fasitrana, maro nanana olana be dia be tsy malala an'izay amana an'izany fa rehefa miteny ianao dia nivany ny olana rehetrarehetra satria zany mpanompon'Andriamanitra lehibe indrindra anao hitarika an'izao FPVM zao. Ka dia eto zay dia miaraba anao manokana mihitsy satria fifaliana ho anay zanaka ara-panahy mihitsy ny fananana ianao. Ary dia eto zay nitsofandrano anao mihitsy mba ho lava andro, lava aina, lava velona amin'ny fiainana rehetrarehetra, mbola hitombo andro maro, volana maro, taona maro ane ny andro iainanao satria tsy mora ny mitaizana zanaka amin'izao fotoana izao satria maro ny zavatra mitranga be dia be, fa ny fisinao ery lehibe ao anay zanaka ara-panahy hitondra anay amin'ny fiadanana. Ka eto dada manantitrantitra fiarabananao zay mirary soa anao, Andriamanitra ny ombanao sy hitahanao mandrakariva ary ampitombo hery ianao mandrakariva ody ndray toy ny any voromahery ahafahanao mitantana an'izao FPVM zao fa ngeza be zao ary mampiaiky volana ny olona mihitsy zany zanaka ara-panahy zay taritin'izany ray aman-dreny zany ary dia zany mahafaly anay ary reharehanay zany tena reharehanay mihitsy ny fananana anao dada ary zany ny anararotana amin'izao fotoana zao iarabananao. Tsy mety ny fonay kosa nefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny rehetrarehetra dia samba manolotra an'izany hoe solombody akoho manolotra an'izany gâteau zany fa eto kosa zay dia avy amin'ny fonay rehetrarehetra maneran-tany no manolotra an'izany amin'ny alalan'ny solotena avy amin'ny birao ny fiangonana reny tany nanandrano miaraka amin'ny birao foibe zany miaraka amin'ny diakôna dia miaraka amin'ny fifoazana rehetrarehetra, fifoazana rehetrarehetra manolotra an'izao fanomezana izao mba ho tena fankasitrahana anao amin'ny zavatra rehetrarehetra satria manana ray aman-dreny ara-panahy, manana ny maizy azy zay dia lehilahy anankiray izay tsy resiny zany zavatra maro samihafa zany fa na dia maro ary mifanenjehana tsy mba milavolefana izao ray aman-dreny zao, na dia izao fanaparitahana izao feo sy resaka fijerena amin'ny lavitra izao ezaka nataon'izao ray aman-dreny zao tsy mety mihitsy izy, miady fo mihitsy. Ahoana ny ampitana an'izany, ahoana ny toriana ny filazantsara. Ka dia marina tokoa ny teny soratra masiny tsy tapitra mihitsy tsy isy ny farany raha tsy voatory ny filazantsara hatreto Jerosalema ka hatrany Jodia, hatrany Samaria, hatrany amin'ny farantany. Ary zany tsy atoriany andra manalina dia n'izany hoe ahoana no andraisan'ny zanaka-panahy rehetra eran'izao tontolo izao ny afatr'Andriamanitra. Ka dia izany ny saorana anao be dia be dada ary dia irarianay soa ho anao mandrakariva, tsy hitanay intsony zay lazaina fa dia izao iarabanao zay amin'ilay fitenenana mahazatra ianao no namorona an'izay fa dia bonne fête papa zay ilay izy. Ka dia bonne fête papa chéri tehaka mafy be azy setra to dia mifehiny zany dia isy tenin'Andriamanitra tsy efa nambara hatramin'ny maraina moa teto omena ny ray aman-dreny dia averiny etiany izy satria tsara zany tenin'Andriamanitra izany satria tena tenin'Andriamanitra mahery velona sy mahery zany ary hitondra azy tokoa amin'ny fiadanana tanteraka ho voninahitr'Andriamanitra. Dia ao ny Isaia fa enimpolo any amin'ny pejy 920 sy 900 raha mitovy amin'ny baiboloko ny baibolontsika rehetrarehetra. Isaia fa enimpolo manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hitantsika zany dia raha antsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any anetokatrany rehetrarehetra samy manaraka izany rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy ny masoandro intsony no fanazavana anao no ny andro
ary tsy ny fangarangarany volana no fanazavanao fa Jehova no fanazavananao mandrakizay ary Andriamanitra ao no voninahitra tsy lentika intsony masoandrinao ary ny volanao tsy isoka fa Jehova no fanazavananao mandrakizay ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Amen. Dia aorianany hira izay ao ataon'ny mpanompon'Andriamanitra izay ao ataony zao dia isy vavaka foya ho an'ny ray aman-dreny. Isy hira izay ao ataon'izy mirahavavy mpanompon'Andriamanitra ka dia mahazo mipetraka aloha tsika dia avy eo indray tsika mitsangana rehefa hivavaka. Aleo mba atao le hira mba horenitsika horeniny any an-dafy rehetrarehetra any any amin'ny faritra rehetrarehetra any ny amin'izany fankalazana n'izany hoe fetiny ray izany mba ho fifaliana azy manokana dia fifaliana ho antsika zanakara-panahy rehetrarehetra izany. Eny tompoko. Ampy micro. Ampy. Moa zany dia vahaitsika rehetra dia samba manandra-peo an'izany na ny eto amin'ny fiangonana na ny atokantrano antsika rehetra. Arabainy anao anio oridada maminay falerizay nomeny tompoanao yaraka ny andanitra utainanye yanao na dia mafinyasanao maereza dado zayanu ananao satria tena tinay yanao marabainane yanay horidada maminam faleriza numeni tumpuanau yarakani yata nijam udainane yadam nade mafinya sadam maereza dadum zayanu wanadam satria tena tinayanao. Fitondrano ny fiangonan'izao tompo ampahery anotsaina mandrakariva ahafahanao mbola mampita ny afatra avy amin'i Jesosy ho an'ny ankonana sy ny taranaka ao rehetra. Arabainy anao anim oridada mamina
Yaraka ni andanitra Utairane yanao Nadia mafinya sanao Maereza dado sayanu ananao Satri tena tina yanao Maereza dado sayanu ananao Satri tena tina yanao Teka mafetsika tokoa Teka mafetsika Tsangantsika ry ivavaka Dia aorianany vavaka dia fa miomana ianareo ny amin'le tsenjery sy le tononkalo je alefa ito fa dia misy fandraisana anjara avy any ampitan-dranomasina mihitsy ary dia misaotra anareo be dia be tompoko misaotra anareo fa tena ohatrany hoe tena samy eto daholo tsika fa tsisy elanelany daholo misaotra tompoko vavakantsika ra vavakantsika hatrany tokantrano hatrany ampitan-dranomasina hitsangantsika hivavaka misaotra Jesosy misaotra indrindra Jesosy fa tena mahafinaritra ny miaraka aminao tompo tsara ny miaraka aminao tompo fa tena faly izay amin'ity anio ty mba afaka maneho ny hafalianay mihitsy miara-paly amin'izao ray aman-drenonay ara-panahy izao ela Jesosy ny rahana teto ka dia mba nisy andro ray mba hatokanay ho azy koa mba irahana manokana amin'izany hoe maharay ara-panahy zany Jesosy faly mihitsy izay Jesosy mba ahafahanay mba mitrotra mambavaka azy mihitsy satria tsy mora ny asany eto tokoa Jesosy araka ny tononkira izay niraina teo tena tsy mora fa erena ny eto an-tanàna eto erena ny any amin'ny faritra manerana Madagasikara erena ny hatrany ampitan-dranomasina any amin'ny fahafaham-pony olona rehetrarehetra mba hanatona anao Andriamanitra zava-dehibe aminay zany ary mbola ao anatin'izany koa tsy adino mahakasika ny ankohonany manokana zany mbola ao anatin'izany rehetrarehetra ny hetso loloavina rehetra hetsoruana ny hetso vimbinina rehetrarehetra zany Jesosy napetraka ao amin'izao mpanompolanao zao zava-dehibe zany Jesosy fa ny tena fantatray ao ny herinao ao amin'ny mandrakariva fa na dia mifaly abiazana mahavita ny asan'ny tanora mbola lavitra be Jesosy tena mahavita lavitra ary mampiaiko volana fa zany nangatahany aminao tohizo zany Jesosy tohizo meo hery meo tanjaka meo fahasalamana zao mpanompolanao zao fa raha tsisy azy zay Jesosy very daholo na ny finoana izy efa nomena mba entina miatrika ny fiainana rehetrarehetra ka dia io izy Jesosy apetraka eo am-pelantananao momba azy rehetrarehetra ianao hita azy ninona mba eritreretin'ny sainy sy fikasany ataovy tanteraka zany Jesosy ninona mba irin'ny fony ataovy tanteraka zany satria ianao mitompo ny fahatanterahany zany ny angatahany aminao dia mbo salama tsy marofo mihitsy voninahitry ny anany miarova azy amin'izao aretin'ny ratsy zao Jesosy tsy akasika azy zany Jesosy noho ny amin'ny anaranao zay mba faniriana izy avela akasika azy zany na dia kely voninahitry ny anaranao satria manana anao izy manana anao le mahery izy Jesosy zany mba angatahany aminao mba tena hanana fahasalamana tena feno indrindra dia jereo ny fiainan'izy menakavy ianao ampahery azy mandrakariva mba sy hita azy ireo hatrany hiaro amin'ny fakapanahy ary anafaka azy amin'ny ratsy rehetrarehetra Jesosy alaminjy azo alamina rehetra ao amin'ny tokantrano Jesosy fa tsy mora ny asan'izao ray aman-dreny ara-panahy zao Jesosy amin'izao asa fanimpona anao zao fa na dia mifampariana amin'izao onjam-peo sy ny aina aman-jery izao Jesosy tsy mora ny amin'izao Jesosy satria zany ange ny baikonao tokoa hoe mitoreny filazantsara amin'ny olona rehetra ary dia mitanterahany izao ray aman-dreny zao zany ary zany indrindra metinay mambavaka aminao mbola totosany zany rehetrarehetra zany hiparika manerana ny vaza tany efatra rehetrarehetra mba voninahitry ny anaranao dia aza mahafoy na mahasaraka azy ianao tompo zany mba fanire dia mba tena androso zao fiangonana hoentin'izao dia zao
FPVM izao Jesosy tena iroborobo be voninahitry ny anaranao ka atao vitan'ny olona tokoa Jesosy mahasamy hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ary dia mba ho vaovao mandrakarivo zao FPVM zao Jesosy ho voninahitry ny anaranao satria zao ny matimatesany zao ray aman-dreny ara-panahy zao dia mametraka ny fiainany manontolo eo ampelantananao ny any zay tsy voatoniko Jesosy no ny amin'ny mahafoy ny fisainako sy mahakely ny fahalalako kanefa fantatrao fa mahasoa azy menakavy Jesosy tanterao atosay voninahitry ny anareo dia ny fanahy masinao kosa le lazainy hoe fanahy mahery fa tsy fanahy osa zany angatahako aminao fa le fanahy mahery zay toeran'ny fanahin'ny fitahiana fanahin'ny fahombiazana fanahin'ny fanambinana fanahin'ny fahasalamana fanahin'ny fahatanterana fanahin'ny fiadanana irotsaka be dia be aminy Jesosy azony miatrika ny ady rehetrarehetra zay efa homanina ho atreny fa ivoko mpandresy izy amin'izany rehetrarehetra zany misaotra Jesosy anao midera anao mihaja anao mivoninahitra zay efa anao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay amen. Petraka dolontsika rehetrarehetra ny tompoka dia anaraka ireo karazana tononkalo mpifaliana zay natokana ho an'izao ray aman-dreny zao tsika dia ny any an-dafy alongamba nalao anao satria mba efa tena mba manaja ny any ampitan-dranomasina tsika mba alao izy mba andefa ny any aloha dia raha misy eto atoerana dia zay tsika vao mba manao eto mety zay sa tsy mety mety sotra toko sotra indrindra toko nay atiaranao ka dia indro fa mitondra izao fotoam-bavaka izao hayo italahoko aminao iangaviko antanandro raha toka sitrakao omeo indray ilay indrafo ity dady izay nitaiza nanabe nikarakara nitotototo atrezateza manay taranaka mapara hayo mety izy anao mba anavao ny toe-panahy isa-maraina ka dada azoto amin'ny mpanao ambara-pialam-povinay ankehitriny atao amin'ny adisarotra lalovan'ny reo mananay arivo izy tsy atahotra aza fela iferinay raha hijoro tena lehilahy mitafy an'i Jesosy Kristy tsy iorooro na anay ninonady olana setrainy ety antany tompo ekeo reka mba valio ary ao anaty mazavabe tsy ajereny izy ireo nanomboka teo dia ny sesy nitondra fiangonana voalohany tany Ambohidratrimo ary tao amin'ny 770 ny 570 izy no nantsohin'Andriamanitra ho mpanasitrana nanomboka teo no nanehon'Andriamanitra ny voninahiny niaraka taminy ary nandritra ireo vanim-potoana ary mandraka ankehitriny dia mbola testanta vaovao fihavanana ary mahay mihain'ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe sakalahady mihitsy omena ny ankizy azo lazaina fa izy ny loharano ny poiran'ny 10 minitra ny sekoly alahady ary dia mandika ihany koa ny hevitry ny nofy ary dia hoy ny teniny any amin'ny faran'ny boky mitondra ny lohateny hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra santionany fotsiny ihany ny nofo izy izay fomba itenenan'Andriamanitra fa angampy ianao ihany koa mba efa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana hafa noho izany mandalo ihany ao no ety amin'izao tontolo izao hoy dada fa Jesosy no ety foana miaraka aminao sy ny taranakao enganeka ho tena fiasana mahomby eo ampelantanan'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ampanoviny ianao ampamirapiratra ny voninahiny ety an-tany mba ho famonjena fanahin'olona maro amin'izay kely mba vitanao ny ray aman-dreny pasteur dada Andrenatoandro Jean Joseph mo dia manambady
Andramatoa Razafy Malala Jeanette, teraka telo mirahalahy Rivo Lanto ary Iary Randriana Toandro. Koa isaorana lehibe Andriamanitra tamin'izay. Amen. Izy manoro amin'ny lalana tokony aleha, tsy hoe masika izy raha mifehy, fa mampianatra anao amin'izay tokony atao satria tena tiany ka tsy fony ianao. Izy na marary aza dia miezaka ny mitsangana, miatra sy tsy mitaraina, mba ho fitaratra ireo taranaka sy ho iray aman-dreny na habe zanaka. Bonne fête papa. Bonne fête papa. Bonne fête papa. Dia tahiny Jesosy. Hira Dada Mibodo. Dada olotokana masoandro amambola ny fiainako, tsy nitandroa sasarana tsy nety valalanina satria nitsinjo anjanany. Dada be fitiavana jiro manazava ny fiainako, niafide niafianao nanao zay azonao natao, isorako eto ny anaranao. Ianao indrindra no nampianatray, iatrika ny fiainako any aoriana, niaritra ny mafianao tsisy asolo ny anaranao, itoetrato ampoko ny fitiavanao, fititsy manapetra ny fiainanao rehetra, oridado tena tiako ianao. Dada olotokana masoandro amambola ny fiainako, ny taiza sy nanolokolo eny na de fotsy volo izay nataony vokatry ny fo. Dada be fitiavana jiro manazava ny fiainako, nananatra nampianatra ny kolokolo, fatratra fitiavana tsy takatry ny lo. Ianao indrindra no nampianatray, iatrika ny fiainako any aoriana, niaritra ny mafianao tsisy asolo ny anaranao, itoetrao ampoko ny fitiavanao, fitsitsy manapetra ny fiainanao rehetra, oridado tena tiako ianao. Sotra mitady dia anolotra tonkalo moa ny raha vavy lalao a, ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ireriana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany a, voalohanteny dia miarahaba ny ray rehetra tratran'izao vanim-potoana lehibe izao, izao fetin'ny ray izao, ho tahina mihoatry ny lehilahy rehetra anie a, ny ray mpianakaviana rehetra ato anatin'ny sahany FPVM tononkalo. Voninahitra anie a ho an'Andriamanitra, voninahitra anie ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Velona tra-pamonjena nahazo tombonandro mpahavelomana, dia faly izahay anio ifanaritava amin'ny dada ato am-piangonana. Indray mandeha isa-taona ny fankalazana ny fetin'indray, tsy diso anjara amin'izany ianao ry dada raha mbola velona ny ainay.
efa ela no ny andrasana ity alahady anankiray voatokana ho an'ny dadanay. Fetinao any ry dada, tsy hainay ny angina ka tsy arahaba, hosolo mpifandraisan-tanana ahofanay ny ankavanana. Dia izay no dia tsy izahay eto tanànan-drano ihany fa ny zanaky ny FPVM maneran-tany dia mahatsiaro hoe fetin'ny dada androany. Ny andro iray toy izao dia fitanisana ny atsara-pitiavanao fa i dada olo-tokana masoandro amam-bolana ny fiainan'ny FPV, fiainam-panahin'ny FPVM, jiro manazava tsy takona sady tsy azo afenina. Dada be fitiavana, mananatra mampianatra ny tianay fatratra, tsy mety valalanina, tsy mitandro asasarana. Ny afy dia ny afy ianao, nanao izay azonao atao, ko isaorana ny tompo nanome anao. Ny aritra amin'ny mafy, tsy mba nanao ny FPVM matarianao ho ankilabao. Retany rendanitra fa mpaminany aloha ianao ry dada no mitarika. Tsy misy mahasolo ny toeranao ry dada fa mitoetra tiam-ponay ny fitiavanao. Fitiavana tsy takatry ny loha, fitiavana tsy manam-paharoa. Fity tsy manapetra nandritra ny 50 taona ny fiainanao rehetra. Ny taiza sy ny kolokolo ka hatramin'izao ianao ry dada mbola tanora maitso volo. Fanomezana sarobidy, fitiavana tsy voavidy, mihoatra noho ny volamena no vombininao isan'andro amin'ireto vahoaka sesehena. Na ny eto an-toerana na ny any ivelany dia tahaka ireo ankonana eo anatrehany. Dada tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka azy raha mbola tandrokoa ny andro ka ankalazaina traizatraiza fa i dada ilay iray mpiasy mpitaiza. Mba fantatrao marina ve moa dada Jean Josefa Randrenatandro, mpaminany anankiray rehefa miasy tsy manontany lerana famantaranandro. Dada feno fahendrena sady mahay manetry tena, manohana ireo vahoaka an'Andriamanitra mba ho entina mbavaka. Miezaka mamany olan'ny olona rehetra, masoandro efa dify no fetra. Mandalo lalatsarotra izao ny fiangonana, fa mitoy tsy misy fiafarana ity fotoana fioboana. Saingy tsy mitovy tamin'ny andro nikatonana fa ny zanaky ny FPVM tsy mba diso anjara, sofa teo ianao ry dada nanentana sy nikarakara, nampitsy ny radio aram-pilasan-tsara. Fa ankehitriny koa iza no tsy mahalala fa mandrombana taky ny anandrano ny FPVM eto Madagasikara, hatrany ivelany rehetrany hafa ihany ho ianao ry dada mpaminany. Tsy kely ny asa ataony eto tany nanandrano fa maizina ny andro vao miditra ao an-tokantrano. Dia mahereza ianao ry dada fa Jesosy tsy mamelanao rery fa mifatanoranao nampodindray tony an'ny voromahery. Misaotra betsaka anao ry mama nanome malalaka ny dada, hitoro ny fitiavan'Andriamanitra teto aminay, fa noho ny fanetrehetena lehibe izay nanananao dia Jesosy Kristy ane hahatsiaranao amin'ny asa izay efa vitanao, ka hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana amin'ny andronao rehetra. Sationany tamin'izay rehetra vitanao ihany ry dada no voambara, fa Jesosy no mahalala ny toy ny tantara. Izay no atao hoe fitiavan'ny dada Jean Josefa Randrenatandro, tsy mitady valom-babena fa voady efa nekena, ka mba hanatanteraka ny fifalianao ry dada dia ezaka isan'andro izahay ny andrenesanao, fa mandeha araka ny famarinana izahay zanakao. Ry vahoaka an'Andriamanitra ato amin'ny sahany FPVM taona ny fijinjana izay nafafisika izao, ka aza misy afenina ataovy izay azony tananao atao mba ho fankasitrahana azy, fa fotoana mety indrindra izao ka atoloro mba ho fatsiarovana azy. Tapitra ny teny ka indro atolotra intsodrano anankiray, fa ny masoko sy ny foko hoy Jehova dia ao aminao mandrakariva sy ny ankonanao, manomboka eto tany nanandrano sy amin'izay rehetra alehanao. Ho mariky ny fahombiazanao dia aza dino ny mihira fararano fiotazana. Voninahitra ny ety ho an'Andriamanitra irery ihany. Saotra tompoko dia manantitra ny fiarabanantsika rehetra mianaran'i Jesosy, sika vahoaka an'Andriamanitra rehetra, ary manantitrantitra ihany koa ny fiarabana ny ray-mpianakaviana rehetra ao anatin'izao fetin'ny ray izao, dia arak'izay efa namara tamintsika teo fa dia sika rehetra miaraka mifaly miara-miarahaba ihany koa ndray aman-dreny lehibe dada Randrenatoandro ao anatin'izao fetin'ny ray izao. Dia indramitsika ny tenin'ny mpaminany tamin'ny Gideona tamin'izany fotoana izany no hoe mitsangana ary lehilahy mahery Jehovah no
mombanao dia ho amin'ny ray mpianakaviana rehetra manomboka amin'ny dada Randrenatoandro izay rehetra ray mpianakaviana rehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Miaraba manokana ihany koa ireo izay manana ny tsingeritaona tsarovana androany izay miara-manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'izao Tempolomasina izao. Misy 50 izy ireo no nahatonga fanambarana eto amin'ny Pelantanana androany dia hotononona amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'izy ireo tsirairay avy 50 mianaka menada avy. Raha mangarovony Jeanne Arfine 12 taona avy any Marseille, Marcelisy Henri Anna 20 taona avy any Marseille, Juvette Micheline 17 taona avy any Marseille ihany koa. Raha vonjatovo ny Avo Miranto tamin'ny 10 volana May. Fanomezana Moara Miotifity 10 taona tamin'ny 17 volana Jiona. Andria Miasoa Arena Orima Manuela 12 taona tamin'ny 17 volana Jiona. Rabenana Artoltra Rafamatanantso Oby Tinaso Mamtina amin'ny 10 Jiona. Andria Mialjoana Finaritra 17 taona tamin'ny 10 volana Jiona. Rabetafika Arlantso Rabako Arvony Nivo Justine 70 taona tamin'ny 9 volana Jiona. Rakoto Arvony Pia Fitahina Razoariso Antamalala Aron Razafindrakoto Tsiriantriniaina 7 taona tamin'ny 10 volana Jiona. Randriana Arvola Laurent Sirakoto Armianta Vololoniaina Perla 20 taona ny mariazy tamin'ny 12 volana Jiona. Rakoto Armalala Vololoniaina Perla Ratsimbazafy Anjatiana Valérie tamin'ny 12 volana Jiona mangataka fahasalamana. Rakoto Arivelombola Nalso tamin'ny 12 volana Jiona. Ragoli Samson Razafindralambo Florent Andria Miaso Arena Orima tamin'ny 17 volana Jiona. Razafy Manatsoa Saloierniaina Rarfetra Fanilo 12 volana Jiona. Rabeaja Arsendra tamin'ny 19 volana Jiona. Rasolonjatovo Gina tamin'ny 19 volana Jiona. Rasoanoro Ardera Bakovlolona Randria Mahenina Hermano Sonatan 1 taona. Ramason Patrick sy Mirana 12 taona ny mariazy tamin'ny 20 volana Jiona. 7 Ramason 12 taona. Scott Ramason zafady Riso Patrice 70 taona. Rahely Asoa bebe Asoa Eliana tamin'ny 20 volana Jiona. Randria Miaso Sinna Ramendel 70 taona tamin'ny 20 volana Jiona. Randriana Aso Erlalaina 15 taona tamin'ny 20 volana Jiona. Razay Arvony Volapeno tamin'ny 20 volana Jiona. Malalatina Sonia 30 taona tamin'ny 20 Jiona. Ralala Arnor Andreas 50 taona. Rasoa CN Bertine tamin'ny 12 volana Jiona. Razay Aso Henriette Adeline tamin'ny 20 volana Jiona. Raholy Arinjato Alintsoa tamin'ny 20 May. Raholy Arinjato Mioty Anjaniaina 17 volana Jiona. Mandimby Erlala Enso Fiderana 19 volana Jiona. Ranjamanana Marie Louise tamin'ny 20 volana Jiona. Rakoto Santoljanary Emily Andrianantoanina Malanto Tina 20 volana Jiona. Andrianatoanina Andry Tina 20 volana Jiona. Ramaerson Faliery FPVM Betesda Marseille. Rakotonaivo Ery Tonian'ny Betesda Marseille. Rakoto Nantenaina Zaki Vice Tonian'ny fiangonana Betesda Marseille. Rajaobelona Charlie Ranaivo Mandimbisoa. Ramarson Roland tamin'ny 10 volana Febroary. Ramarson Riantso Ramarson Liantsoa tamin'ny 19 volana Febroary. Ramarson
irintsoa tamin'ny fahenambe folo ny volana febroary raha mahasoantsanta ny aina mahevana valona faharoapolo ny volana jiona raha manantsoa dilanina sy tamin'ny fasivy avril raha manantsoa eton rakotondranoa iariny avo raha manantsoa alain Randria malala felan'oliva tamin'ny faefatra amby roapolo marsa andrianay voaliva ary vola faefatra amby roapolo marsa randria malala laingoniaina tamin'ny fafito amby folo ny volana me ramboatiana mamsoa tamin'ny fahafolo ny volana jiona andria manantena angoniaina faharoapolo ny volana avril raha manantsieny osana tamin'ny fahadimy avril randria malala mandresy tamin'ny fahenina ny volana marsa rajao fetra andria nirina fanantenana fahenina amby folo ny volana jiona andria misaina tsanta mangataka fahendrena risara sy fara anniversaire mariazy rabernary hanefy zokaloina tamin'ny faharoapolo ny volana jiona efa taona randria tsy ferana famantanatsoa valo amby folo ny volana jiona raha velo manatsoa asandratra raha velo manatsoa andrianina raha eliasoa bebi arisoa elianina raha zanadraibe juliette raika amby valopolo taona mangataka ny hira roa amby enimpolo sy efajato raha ary nirina mbola masoandro fabiola tamin'ny fahenina amby folo ny volana jiona ary raha holy ary ny aina Stefanie ny efatra amby folo ny volana jiona. Reo no tapaka sy namantsika izay nahatsiaro ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana izay narotsany tamin'izy ireo tsirairay avy dia mandray tanana sy miarahaba azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra ny zantsingeritaona nanomezan'Andriamanitra tombonandro azy ireo. Ny fanomezana tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra izay atolotra azy ireo androany dia araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia fahavalo amby dimapolo dia ny andininy efatra amby folo. Isaia fahavalo amby dimapolo dia ny andininy efatra amby folo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia iravoravo amin'ny Jehovah ianao ary asandratro ho amin'ny avoana amin'ny tany ianao ary sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba ianao fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny amen. Izay no tenin'Andriamanitra omena anareo dia mifalisy miravoravo fa izy Andriamanitra tokoa no anandratra anao ary amana anao amin'izany lovan'i Jakoba izany. Hitsangansika rehetra anao ny hira roa amby enimpolo sy efajato ametrahantsika azy ireo am-bavaka dia ny andininy voalohany ihany hoe eo an-tananao raiky no apetrako izao ny fiaina rehetra mba tahion'ny zanakao. No apetrako izany divia nako rehetra matahion'ny zanaka maro be ny vavano vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Lay Andriamanitra tsara indrindra sady mpanaony tsara. Nanome fitahiana, nanome fahasoavana, nanome tombonandro ho an'ny mpanomponao ary dia velona hatrapamonjena afaka miantso ny anaranao, afaka miona aminao, afaka manolotra fanantom-pisaorana eto anatrianao eto amin'izao fiangonana masina izao hatrany ampita-dranomasina rehetra any
faly miravoravo satria notahinao Andriamanitra, narovanao Andriamanitra, nomenao fifaliana teo amin'ny fiainany manontolo dia nomenao zany tombonandro-pahavelomana izany. Ataona iahoana ny tsy sotranao, ataona iahoana ny tsy hanome voninahitra anao, ataona iahoana ny tsy hankalaza anao ny amin'izany fahasoavany lehibe izay nomenao ny mpanomponao zany. Miara-paly izay ankehitriny miaraka amin'izao fiangonana manontolo izao Jesosy, ary dia miara manolotra ny fisaorana sy ny fankasitrahana anao, ary dia mbola mametraka an'izy ireo ihany koa eo am-pelantananao amin'ny alalan'izany tononkira-panahy zany amin'ny fotoana ho avy rehetra izay mbola omenao azy eny ny hery, omenao azy ny tanjaka, omenao azy ny fahasalamana, omenao azy ny fahendrena, ary engany mba hoarovanao amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Ninonina Jesosy etaetam-pony, fandriny sy ny fikasany izay voasoratra na tsy voasoratra aza vampololotra avy ao anatin'ny fony ianao amaly vavaka azy, anome azy zay rehetra angatany ianao, ary dia ho tsapany fa tsy miovy ianao ho maly sy anio ary mandrakizay. Lay Andriamanitra nitazy nandritran'izay taona ny iainan'izay, lay Andriamanitra nanambina azy tao anatin'ny tokantrano, no mbola Andriamanitra tsy miovaka hitantana sy hivimbina ny fiainany ho avy rehetra mba hifaliany sy hiravoravoany miaraka aminao Andriamanitra eto amin'ity tany fandalovana ity. Misaotra indrindra Jesosy, anao ny toeranao ny anja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Maza ho toerana isika dia hoarahantsika avy hatrany ny vatsim-panahy ho an'ny sekoly Alahady, 10 minitra ho an'ny sekoly Alahady zany izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany, mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tratran'izao fotoana izao indray ka afaka mitondra ny 10 minitra ny sekoly Alahady. Voalohany indrindra aloha dia miarabana manokana ho an'ny dada Randrena Toandro tratra ny fetiny ray izay ray aman-drenitsika eto dia faly izay izay sekoly Alahady rehetra miarabanao ry dada tratra ny fetiny ray, dia Jesosy ny ombanao dia anafierenao mandrakariva dia amin'ny faelavelanao amin'izao fiangonana izao. Dia hiaritsangana ny sekoly Alahady rehetra sy ny mpampianatra sekoly Alahady rehetra dia hiaraka ataontsika ny hira fa 7 sy 700 andininy voalohany ihany. Eo atratranao Jesosy. Eo atratranao Jesosy, dia mahafinaritra fa mampahorika tsy masambatra rahianaloharo afaka ny taotro Jesoa, afaka ny taotro rasoanao rasoanao ny foko Jesosy diao Jesosy diao. Lay arivavakintsika tompoko, voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina, mpiarabanao manokana izay ry Andriamanitra rainay tratra an'izao fetiny ray izao ianao Jesosy. Saotra Jesosy masina loatra ianao Jesosy dia mekohaka itaonatrehanao Jesosy ny sekoly Alahady rehetra. Dia io koa Jesosy dada Randrena Toandro, ianao ne Jesosy omba anazy, ianao ne Jesosy ame fahendrena anazy, ianao ne Jesosy hiaro anazy ianao Jesosy dia hitahana azy hatrany ianao Jesosy ame fahasalamana ianao Jesosy mba ho ela velona Jesosy izy eto amin'izao tany izao. Dia petraka am-pelantananao koa Jesosy ny ray ny sekoly Alahady rehetra Jesosy. Ianao ne Jesosy ame fahendrena, anafiery omba ny ray rehetra ianao Jesosy. Dia ianao koa Jesosy hijery ny ray maditra rehetrarehetra ianao Jesosy mamfatorany rehetrarehetra ianao Jesosy, satria ny olombelona tsy mahay manova olona fa ianao ihany Jesosy mahay manova ny dadanay maditra.
dia apetraka am-pelantananao koa Jesosy ny sekoly lady izay tsy manana dada Jesosy. Ianao ameno mibanga rehetra Jesosy, ianao omba anazy, ianao ampahery Jesosy izay rehetrarehetra tsy manana dada intsony. Dia apetraka am-pelantananao ny sekoly lady tsirairay avy mifony izay Jesosy fa maditra mamindrafo aminay ianao Jesosy dia mamelany elokay. Dia raha anao ny 10 minitra ny sekoly lady izay izao Jesosy, dia ianao mihitsy Jesosy anafiry anay mifanamasinao Jesosy andrakotra anay hatrany tapon-doka hatrany Paladi. Sotra Jesosy tia anay rehetra ianao. Amen. Petrakitsika rehetra to. Ny 10 minitra ny sekoly lady izay hoentina antsika androany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia toko 7:20. Jeremia toko 7:20. Dia raisina eo amin'ny 9:1. Jeremia toko 7:20, 9:1. Raha ohatra ka mitovy ny édition baibolitsika dia pejy 720 sy 700. Dia rehefa hita dia araka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izao malala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hame anareo fanantenana ny amin'ny farany. Tantara kely anankiray ny entina manazava an'izay tenin'Andriamanitra izay. Fetiny iray moa izao raika izy dia tonga koa inaivo dia isoa dia ifarakely ny rabany dadany tratra ny fetiny iray. Dia faly be mihitsy ny dadany satria nanao tsenjery izy telo menada dia nivavaka ho any dada izy telo menada. Dia ozy izy dada hoe: za koraka izy manana fanomezana homena anareo, dia ny farakely gatô no homeny anazy. Dia neny soa voasary sy papay no homeny anazy, fa neny naivo kosa dia crayon de couleur nomeny anazy. Dia tesitra raka izy naivo dia tsy nisaotra, fa ifarakely soa dia tonga dia misaotra dada fa tsara be. Dia fa maninona sery naivo no tesitra ozy izy dada dia hoe: fa maninona ny anazy roa vavy sakafo nomeny dada dia ny anaty crayon de couleur ty. Dia ozy izy dada hoe: zao farakely mbola tsy ampilanja dia mila mihinana gatô dia amin'izay mba ampilanja tsara. Dia isoa indray marary maso dia mila mihinana papay sy voasary izy, fa ise anao fananana sary dia mila manana crayon de couleur tsara, dia amin'izay izy mahazo ny loka tsara rehefa tonga ilay fananana. Dia ohatr'izany raka izy tsika rehetrarehetra men Jesosy zavatra samy hafa daholo eo amin'ny fiainana. Dia maninona tsika tsy makasitraka ohatran'ny naivo kely tsika, tsy mahay misaotra tsika, nefa fahalalam-pomba voalohany indrindra dia hoe misaora ny zavatra rehetra, mahay misaotra. Dia tsika indraindray tsy mahay misaotra dia mila misaotra tsika. Dia izay koa rehefa mahazo fanomezana ninonina omen'Andriamanitra tsika dia mila tsika makasitraka izay rehetrarehetra omen'Andriamanitra tsika. Dia indrindra amin'izao raka izy confinement izao dia indraindray ratsy ny loka ao an-trano ao dia mihinana anana foana na mihinana voamaina foana dia aza tezitra fa nataon'Andriamanitra soantsika tsirairay avy izany. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia misaotra antsika rehetrarehetrarehetra, miarahaba antsika rehetra indray eran'ny Madagasikara, satria marobe tokoa tsika eran'ny Madagasikara izay tsy afaka miangona ny sasany moa afaka miangona dia efa miangona, fa betsaka ny any ambanivolo any izay tsy afaka miangona dia nefa manaraka an'izao onjam-pe zao arabaina daholo. Arabaina koa ny any am-pitan-dranomasina rehetra any fa faly dia faly dia faly dia faly dada, satria fomba
izay tena ao moa le fiteny hoe soa fianatra ka ny fomban'zareo any frantsa zay tena mahafaly le tena mahafaly mihitsy nefa tsy mety vitatsika etỳ Madagasikara zany dia zao ny azy rehefa fetin'ny ray tamin'ny dadatany asa impiry zay telo enefatra dia mivory amin'ny fiangonana ray daholo izy rehetrarehetrarehetra marobe dia tena mikotamba mihitsy zany dia tena fifaliana tokoa zany ho an'ny ray rehetra zay isoratsika zany dia mahafinaritra zany ka dia ohatra ny mahita anareo daholo ka dia misaotra sady miarahaba anareo rehetrarehetrarehetra ary dia efa miteny ahko ho anareo rehetrarehetrarehetra fa ny fitompavahana androany zay mandeha amin'onjam-peo tahaka an'izao dia isy zay tenin'ny dada afatry ny tompo zay homena amintsika rehetrarehetrarehetrarehetra manerana nosy any am-petan-dranomasina dia handeha amin'ny teny frantsay amin'ny traduction simultanée zay ho ataony mpanompon'Andriamanitra anankiray mandrana aloha no ataontsika amin'izay amin'ny afatry dada ihany fa ny raha hariva kosa dia isy ny tena culte en français kosa zay hoentin'ny église FPVM international eto Madagasikara zay sady misy ny liturgia misy ny toriteny misy ny tsodrano ary misy ho an'ny ankizy dia zay ny fifalian'ny ankizy zay amin'ny teny frantsay. Bon, comme convenu, chers frères et sœurs, en France surtout, de la Réunion, de l'île Maurice, de l'île Seychelles, et aussi, je viens d'avoir un SMS de l'île Comores tout à l'heure, merci. Salut à tous. Comme convenu, maintenant, pendant les SMS de pasteur Dad, il y aura une traduction simultanée d'un ami aussi de l'église internationale de Tananarive. Tout ce que Dad voulait dire et Dad voulait transmettre à tous ses enfants de la part de notre Seigneur Jésus, il y aura en français tout à l'heure. Mais cet après-midi, comme vous tous, ou de la France, ou de la Réunion, ou du Canada aussi, et des enfants qui parlent français, qui ne comprennent rien du tout le malgache, et surtout vous, les Français, en France. Il y aura certainement ce soir un culte en français, dès la liturgie jusqu'à la bénédiction, en passant par la prêche, tout en français. Il y aura également aussi une part pour les petits-enfants de l'école de dimanche, surtout, parce qu'ils, eux, ils ne comprennent rien, tout en étant malgaches et qui ne parlent jamais malgache. Malheureusement, c'est pour vous aussi, pour que le Seigneur vous sauve nous tous et nous prêche par sa parole. Je vous souhaite bonne écoute, bonne entente, que Dieu vous bénisse. Merci. De sotranareo koa ho antsika rehetrarehetrarehetra izay any ampitan-dranomasina nanome fanampiana be dehibe tokoa na
na ny tantanina nandrano izay mitondra mavesatra tseranaina mihitsy zany amin'ny fandoavana na ny karama mampiasa na ny karaman'ny mpampianatra na ny karaman'ny radio sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa indrindra fa ireo izay tsy maintsy any amin'ny toby rehetrarehetrarehetrarehetra manerana ny nosy vola be zany amin'izao confinement zao a dia tsy afaka manao tsy afaka manoatra na inona isika fa nanampy anay be dia be tokoa ianareo ary tena tsy nisatry fanahy fa tena nanao izay azonareo natao ary be dia be ny vitanareo misaotra tompoko a mahereza indrindra dia homineran'Andriamanitra zany rehetrarehetrarehetra izany dia manomboka izao a dia tsy holazaina tsony eto amin'ny radio a izay vitanareo fa zao ny fomba anaovana azy rehefa mandalo eto amin'ny sehitry ny fandraharana dia isy dododolo ireo mpanao sonia mpandray an'izany volo zany dia miaraka amin'ny sonian'ny dada sy ny secrétaire général dia alefanareo alefanay any amin'ny mail tsy rairay avy ho fisaorana anareo satria dia volo moa tsy mba kely lalana ka zay ny atahorana fa misaotra anareo be dia be ny saorako manokana amin'izany dia Andriamatoa Jean-Marc Simamby mivady izay nanolotra vola nandoa vola ho an'ny dada sininy ka dia ohatrany tsy voaraiky tsara le numéro anareo mivady azafady indrindra raha ohatra ka zao avy amin'ny teny sady miaino anay anareo satria tena tiany miaino anay dia misaotra tompoka voaray izany fanampiana nataonareo zany indrindra ny bonne fête maman zay nataonareo ary androany bonne fête papa zay nataonareo dia misaotra daholo Jean-Marc Simamby fa nolazaina aminareo vetivety zao momba ny vitatsika ety dia etotoerana daholo tsika eto Madagasikara etotoerana daholo no nanao an'izao tamin'ny alatsinainy teo dia taloha ataoko amin'ny teny frantsay ngamba fa manirana be sa teny gasy ny mety aminareo 3 sy 3 hetsy tamin'ny tanata 800 sy 7 sy 7 hetsy talarobia 500 sy 1 sy 7 500 sy 1 sy 7 sy 4 hetsy 2,207,000 ny alakamisy 100 sy 1 sy 7 sy 3 hetsy 1,855,500 ny zoma 900 sy 7 hetsy sy 1 tapitrisa 8,503,300 francs ary ny tamin'ny sabotsy teo 2,000 sy 3 sy 1 hetsy sy 2 tapitrisa 10,660,000 francs zany ny vitatsika teto Madagasikara zava-dehibe zany zany tsy maintsy soratsika dodododola rehefa manolotra ny rakitra itsika satria ao anatin'izany fanomezana zany manko dia ny rakitra tsirairay avy fanomezana tsirairay avy no faharoa tsy adinonareo amin'izany nytaotran'ny dada efa vita zany deuxième étage manao ny dalina farantsika zao sady tafitrano zany satria rihina roa ihany dia manao ny dalina farantsika zao dia anomboka amin'izay mifanadiovana ny isy nanome zao dia navoangona tamin'ny herinandro iny dia 6,150,000 francs sotra tompoko dia enganesa mitain'Andriamanitra dolontsika anao ny rakitra arytsika zao araka ny voalaza moa dia misy ny rakitra voalohany sy ny faharoa dia misy ny procession ho an'ny fetiny dada manokana zany sotra nareo be dehibe mahatsiaran'izany isa taona ka dia no rakitra itsika zao
dia ao ny tokopirantsika izy moa SL4 manao ny hira tsika kosa manao fisaorana sy fiderana n'Andriamanitra araka nylazain'ny tompo tamin'ny herin'ny androany hoe misaorany Jesosy misaotra foana izy efa nahavita zava-dehibe mihitsy ho an'ny firenena malagasy maro be ny sitrana amin'izany voninahitra ho an'Andriamanitra rery any tehaka ho antsika amin'izany misaotra fa izao dia eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ianao izay ho voatompo ho ataoko ho ariko mba ilaza ny asanao rehetra eo akaikinao eo akaikinao no tiako izay fiainako manoto lumeko anao anjakao nandao ay avoko izao tontolo izao ny eo anilana
eny tompoko a dia efa tonga amin'ny fotoana indray zany tsika iroso amin'ny procession dia tsangana daholo ny rehetrarehetra tsangana daholo tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany a anome voninahitra an'Andriamanitra dia hitsangantsika ary anao ny hira anankiray a dia ny hira anome fidiarana an'Andriamanitra tsika Jesu mpanjaka malaza no ataontsika satria anolotra an'izany hoe mba foitsika ao anatin'ny procession tsika dia hitsangantsika ary a anao an'izany hira izany a ny andininy ny voalohany ihany a ataontsika voninahitra an'Andriamanitra irery Alleluia masina 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 Jehova tompo maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen dia miroso amin'ny procession indray zany tsika dia zay manome ampifaliana ho ny tompo izany no akasitrahany indrindra amin'izao fetiny ray izao sotra tompoko dia mbola ampifaliana mandrakariva ary avany ara-panatsika tratran'ity fotoana lehibe androany ity zay afahantsika miray fo miray saina miray fanahy eto amin'ity toerana masina ity androany moa dia andro lehibe tokoa satria andro ray ao anatin'ny taona mba hatsiarovantsika andreo ray mpianakaviana koa antsika ry havana milohan'ny zavatra rehetra aloha dia manana le ray tsika tsy mitsarytsika misaotra n'Andriamanitra lehibe mbola naharina zany hoe ray dia tsy izany a fa hidahadana indrena atoandro le anisany vato velona zay androenantsika ny fonoantsika koa mbola hivavaka tsika tsy mitsarotsika mbola hivavaka ho azy a mbola nomezan'Andriamanitra hery tanjaka indrindra fahasalamana tada mbola ho atolon'Andriamanitra ho anao mba hiatrehanao reo adidy masina zay miandry anao ary manaraka izany koa dia mbola faly miarabandreo ray rehetra maneran-tany tsy ny eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao ny any ampitan-dranomasina rehetra any satria mbola nahazo tombonandro koa ahafahana zany hiatrehana zany hoe ray mbola hivavaka ao anareo ray mpianakaviana zay koa nisambaravara nisambatan'olona dia hoy ny tompo aminao ray mpianakaviana rehetra manao hoe fa fitiavana mandrakizay ny tiavako anareo dia zany naparitako ny famindram-po ka le famindram-po an'ny ray mpianakaviana rehetra ne zay tovozy tsy ritra mbola ho atolon'Andriamanitra ho anareo koa izy ny tompo aminareo hoe aza matahotra fa indro momba anareo mandrakariva eo ampiatrehana ny didy masina zay mbola miandry anareo voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia mamaky ny rakim-pisaorantsika ny voady zay voaray tamin'ity herinandro ity zany dia vakina aloha zany vakina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy fa feno raika amby folo taona tamin'ny 2 jona izy kotra marsona sy 12 taona ny 21 jona ny mariazinay raha marsona Patrick sy Mirana dia mbola petraka eo an-tananao mandrakariva amin'ny fiainanay dia misaotra Jesosy manolotra vola 100 000 ariary
Misaotranao atsisona dia tao anatin'ny confinement za dia mbola nomenao vola tsy tapaka izay ary zany mbola isaoranay ianao Jesosy teninao manao hoe raha mino anao dia vonjena koa mangataka mba hitombo finoana mandrakariva ianao sy ny ankonanao dia manolotra vola 10 000 ariary na 2 ariary ho an'ny tranony dada misaotra Jesosy amen. Jesosy ity Jesosy ny ampafolony karama komeko anao mba hakasitrao Jesosy fa tena vokatry ny foko dia mba marino amiko ny teninao Malaki 3:10-11 je t'aime Jésus dia manolotra vola 60 000 FMG. Raha mpisaorana voninahitra ao an'Andriamanitra irery raha narary mafy voan'ny voakanina ary efa tena niatra tamin'ny tenako ilay poizina dia noho ny herin'i Jesosy sy ny rahany dia sitrana somatsara zao dia raina Jesosy alleluia amen. Manolotra vola 2 ariary lasantso an'ny fiara mandeha eny amin'ny toby dia manangataka ny hira 480 andininy voalohany. Misaotra Jesosy fa vita ny tranonay dia raina mandrakizay ny anaranao manolotra vola 20 000 ariary ampafolo karena 82 000 ariary ka 22 000 ariary omena ny dada randrenatoandro 60 000 ariary anaovana ny trano ny dada sy mama. Voninahitra ao anao Jesosy irery ihany misaotranao ny fitantananao ny fiainana menakavy narovanao tamin'ny loza maro samihafa nomenao sakafo fahasalamana indrindra tsy adinonao ny fiainana ara-panahinay. Misaotra indry Jesosy misy vola voangona rakitra 10 000 ariary tamin'ny confinement iny dia misaotra Jesosy dia mbola petraka aminao ny fiainana rehetra dia mankasitraka Jesosy amen. Misaotra Jesosy tamin'ny fahasalamana menao ay dia mangataka mba ho vita ny fianarana sy ny ahazo vola dia manolotra vola 200 000 francs ho an'ny dada pasteur Andrenatoandro 100 000 francs anapina ny mpiasa ny fiangonana 100 000 francs misaotra Jesosy amen. Misaotra Jesosy tamin'ny fahasalamana menao anay hatramin'izao dia mangataka vavaka Jesosy avy amin'ny dada mba ho vita ny trano dia manolotra vola 250 000 francs ka atolotra ho an'ny trano dada sy mama 50 000 francs ho an'ny asa ny fiangonana 200 000 francs. Misaotranao Jesosy fa na dia misy aza ny confinement dia mbola nataona findra klasy de 3e za na dia ambany ara ny moyenne na DS dia misaotra Jesosy amen. Jesosy misaotranao amin'ny zavatra rehetra indra manolotra ny ampafolony izay nomenao anay dia mitaraina aminao tompo mba fao izay mitrosa amin'ny banky fa fantatray fa hainao tao izany dia mba moe fidiram-bola stable sy afaka velomana tsara asa ivelomana tsara izay amin'ny anaranao mahagaga no angatana izany ampafolo karena 450 000 francs rakitra tokatrano 50 500 francs dia mangataka ny hira 441. Jesosy misaotranao ny fitahinao anay tamin'ny aretin-doza ary mbola petraka fenao aminao ny fandidiana ny kista ato amiko satria anestesie générale ianao ka mba ho vita somatsara tsisy fahasarotana izany. Indro ny pensionko manontolo atolotro ho anao 4 602 000 FMG ka mitsinjara toy izao 1 500 000 francs trano dada sy mama 1 2 francs pasteur ambanivohitra 1 million de francs pasteur rehetra tany nanandrano 500 000 francs pasteur Ian Tantala 500 000 francs manitra ny fiangonana 102 500 francs pana du WC total ny 4 602 500 francs dia misaotra Jesosy amen. Raha eo misaotranao ao ny amin'ny alalan'ny Jesosy zanakao ilay mpamonjy mpanafitra anay ka antony fiaina fitahina rehetra izay azonay ty tompo ny ampafolony izay nitahenao anay ka tolotro anao amin'ny foko manontolo dia mangataka nindra fonao ao mba fitanay trano sy hiasa ho an'ny zanako voninahitra ao anao rery ihany dia manolotra vola 120 000 ariary na 600 000 francs mitsinjara toy izao 40 000 ariary na 200 000 francs bonne fête ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph 40 000 ariary na 200 000 francs pasteur Lalartzone Chino Anthony 20 000 ariary na 100 000 francs Sekoly Alahady 20 000 ariary 100 000 francs promotion Panarato. Rakotra nangonina atao bonne fête papa ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph hotahin Jesosy mandrakarivany anao dada dia miarabanao natratra zao fetiny raha izao izay menakavy iny sombony kely atolotra ainao 250 000 francs afahavolo karena pension volana juin 2020 dia misaotra Jesosy fa mbola velonayna izay fa tsy naringana tamin'ny aretina dia misaotranao fa voaray ny asa no ministère de justice Imalina Rajonason zanakay mbola mangataka aminao mba azo promotion ambony noho izao misy azo zao Rajonason Entso amin'ny asany mba ho sitrany lohany Maël sy ny fotrany iorenatso zafikelyinay iny Jesosy misy sombony amin'ny menao anay 601 500 francs anaovana ny trano dada sy mama dia misaotra Jesosy tiako loatra ianao amen.
salamy 63 fa tsara no niaina ny famindraponao ny molotry derinao fa voly karena pension volana jona vola 350 000 francs ka mitsinjara toy izao 200 000 francs fête de père ho an'ny dady randrena toandro 150 000 francs ireo mpitandrina miasa eto amin'ny foibe FPVM tanànan-drano dia mangataka vavaka ny azo fanasitrana tanteraka amin'ireo aretina mangotsokotsoka fête de père fa ny miarabandada randrena toandro sy ireo ray rehetra eto amin'ny FPVM na tratra ny fête de père ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavany ary ny fiadanana ny aminareo mandraka riva ka ny ten'Andriamanitra ao anareo dia ry malala mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'izay zavatra rehetra ny hainao takan'izay anambinana ny fanahinao ihany jauna fatelo toko faharoa tia Jesosy misy vola kely atolotro ho anao vola 150 000 francs dia mitsinjara toy izao zany 50 000 francs ho an'ny dada randrena toandro sy lombody akoho 50 000 francs tran'ny dada randrena toandro sy ny ankonany 50 000 francs radio fio tazantsoa misaotranao zay Jesosy noho ny fitahinao anay rehetra trapo amin'izayna isan'andro dia mametraka amin'ny fiainanay opela tananao matoky izay amin'ny fitatananao misaotra Jesosy amen manotra vola 20 000 ariary amin'ny mpitandrina any ambany vohitra Jesosy amin'ny misaotra betsaka noho ny fitiavanao dia taio sy arovo ny ankonako Jesosy dia manotra vola 100 000 ariary bonne fête papa ho an'ny dada randrena toandro dia tahin' Jesosy hatrany any anao ry dada malala amen dia mangataka vavaka izy telo lahy izy telo mianaka ny tuliara mba ho salama tsara dia manotra vola 500 000 francs na 100 000 ariary ho an'ny pasteur mahefa fitandremana antse atsapan-drano bonne fête maman ho an'ny mamalala randrena toandro vola 10 000 ariary dia mangataka vavaka ramatoa minos mamy arso Arlette satria foan'ny cancer an-tranjaza anompanao a Jesosy aroanao reriany mandraka izay amen Jehovah ny mpiandray bonne fête ho an'ny dada randrena toandro 10 000 ariary dia mangataka vavaka ao fa mbola tsy sitrana tsara ny cancer ao amin'ny-tranjaza mamindra fosy miantra Jehovah marim-po sady be famindram-po salamy 145:8 misaotra betsaka Jesosy natratrarako faharoa amby enimpolo taonako tamin'ny 5 jona lasa teo pasteur be manantsoanao rina dia mangataka nirany afafy ampianarao dia manotritra solom-boninkazo ray alina ariary rakim-pisaorana 16 300 ariary ho an'ny tranodada 10 000 ariary dia mangataka vavaka ho an'ny fiainam-panahy ankonako sy ny fidiram-bola ary ny fianarana-ankizy misaotra betsaka Jesosy amen foinatry dia an'Andriamanitra rery any misaotra Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana tombonandro izay ary ny arovanao tamin'ny loza rehetra Isaia 41:10 ity ny rakitra sy ny procession anay tamin'izay vola 15 000 ariary misaotra Jesosy amen foinatra dia Andriamanitra rery any misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fitatanao fiainanay ary amin'ny fiarovanao anay amin'izao aretina mandringana izao voady 40 000 ariary dia izay mitsinjara toy izao ray alina ariary ho an'ny dada ray alina ariary manitra ray alina ariary ho an'ny toby ambotsi-meloka ray alina ariary ho an'ny radio dia misaotra Jesosy amen misaotra anao a Jesosy eo noho ny fitiavanao anay tsy misy fetra na dia tsy nangatahako taminao aza dia menao ay mba matoky ny fiainonao fivavaka ao voninahitra ny ao anao rery any Kristy raha izanaka ary fanamasina amen manotra vola 250 000 francs na 50 000 ariary rakim-pisaorana misaotra betsaka Jesosy fa famindram-ponao ny tsy nalandritra anay tsapanay fa nitananao ny azona anay ary no amarinao taminay ny fa Andriamanitra ny kamboty sy ny mpitondra-tena ianao dia misaotra Jesosy mbola petraka eo ampelantananao ny moavinay fa tsy misy tompoina afa-tsy anao Jesosy Kristy tia Jesosy ny ampahany pension volana mars sy juin atolotra ho anao ampandrosoana ny asanao 350 000 francs na 70 000 ariary izay misy tsonjara toy izao 35 000 ariary na 175 000 francs ho an'ny radio 35 000 ariary 175 000 francs ho an'ny mpitandrina any ambany vohitra dia misaotra Jesosy Kristy amen misaotra Jesosy noho nanangana anao ay tosika fameno koa indro ny ampahafolony omeko anao anaovana ny tranony dada sy mama la procession Pentecôte 2 arivo procession volana juin 2 arivo fetiny dada 10 arivo ho an'ny mama 10 arivo rakitra arivo dia misaotra Jesosy koa teny eo ny fahatezeranao aminay dia misaotra Jesosy amen total ny vola 30 000 ariary indro manotra ny ampahafolony tamin'ny vola azoko tamin'ny via azoko a Jesosy araka ny Malaky 3:10 koa mitsinjara toy izao 2 alina ariary ho an'ny tranony dada 2 alina ariary ho an'ny pasteur Marcelin 2 alina ariary ho an'ny toby ambotsi-meloka 2 alina
efatralina ariary ho an'ny fiangonana tanànan-drano foibe totaliny rahetsy ariary dia mangataka fahasalamana tanteraka misaotra jesosy amen. Indry jesosy misy fahafolo-karena ny vente en ligne atolotra anaovana ny asanao dia mangataka jesosy mba handeha trany foana izany ary acceptena daholo ny référence ary rehefa ao anaoriana dia mba izay mihitsy amin'izao no anafatra misaotra jesosy manotra vola roa alina ariary. Jesosy indro atolotra anao ny ampafolony avy amin'ny pension veuve 130 800 ariary mitsinjara toy izao 100 000 ariary na rahetsy ho an'ny tranony dada sy mama 30 800 na 703 alina ho an'ny manitra ny fiangonana raisy tompo voninahitra andriamanitra dia mangataka vavaka amin'ny dada fa midobodoboka be foana amin'ny foko ary ny tensionko dia miakatra be na dia efa mihinana amin'ny fanafody azaho dia misaotra mialoha jesosy amen. Misaotra anao jesosy fanatratra amin'ny 70 taonako anio aho sy 16 jona 24 teo tsiry hiantry ny aina heria mariana ka mangataka aminao jesosy ny amin'ny toy ny fianarana ny anomezanao fahasalamana ary fahendrenao azy dia indro manotra vola ray alina ariary ho rakim-pisaorana. Misaotra anao makasitraka manamasina anao ny mpanomponao jesosy mpanjakanay ilay zokinay tsy mba manadino anay misaotra anao betsaka izay niarovanao anay tsiraray tsy natratranay ny coronavirus avy amin'ny Jehova izany ka mahagaga eo mason'ny olona misaotra fa tena novahanao jesosy miora izay nomeno asa amin'ny maha-olombela dia tena hoe matahotra satria tsy maintsy mifanososy amin'ireo olona karakarainy izay ao anatin'ny cas contact zany nefa tena narovanao izy ka nambinao tamin'izany asa izany dia nomenao fakasitrahana prime tamin'izany misaotra betsaka jesosy ankehitriny dia mbola entina eo anatrehanao jesosy ka mangataka vavaka amin'ny dada randrena tandro izay zanaka mba tsy hisy sampona fa mba ho vita somatsara ny taratasiny Steve sy Karina dia niazahoany nationalité français dia misaotra jesosy iny jesosy misy vola kely izay azo tavy aminao anaovana ny tranony dada sy mama 10,000 ariary. Ty jesosy ny pensionko mois de juin tena tsy ampy anay jesosy ka mba hiaino na hijery ny projet izay ataoko manomboka amin'ny talata dia ome fahendrena iendry kely dia misaotra jesosy vola 43 000 ariary. Misaotra anao jesosy fa tena lehibe ny fitiavanao anay mpanomponao nanova ny fiainanay ianao manolotra fahafolo-karena ho anao vola 600 000 ariary ka 100 000 ariary ho an'ny dada 100 000 ariary ho an'ny tranony dada 400 000 ariary ho fanampiana ireo pastera any ambanivohitra misaotra jesosy voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ity jesosy ny vola 20 000 ariary fahafolo-karena tamin'ny karamako sy vary folo kapoaka ka ny vola dia omena ny ray mandreny dada randrena atao andro ary ny vany dia omena ireo marefo raha-pivelomana dia misaotra indrindra jesosy ny amin'ny fitahinao anay efa mianaka dia mangataka vavaka amin'ny dada randrena toandro. Misaotra jesosy fanatratra ny fête de père izao ny tenako ka ho fisaorako anao dia manotra vola 2,000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonanao dia mangataka vavaka mba hisokatra ny asa ho ambarike tsy ho ela dia misaotra jesosy mifona aminao aray fa maro ireo zavatra nataoko tamin'ny fihetsika fiteny rehetra ka nampalailanao dia mamindrafo amiko mamelany heliko jesosy mangataka manokana anao mba hijery manokana anyando any ampihitan-dranomasina izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao ianao tompo no ny ranao tompo no angatahanay ikorianao anatiny ka andevina ny aretina ka tsy hodidina izy mino tompo fa mamaly vavaka ianao ary ako asitraka no atao fa tsy ny anay dia petraka amin'ny anaranao jesosy vela sy mahery izany vavaka izany amen dia manolotra vola 40 000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany sy Jesosy Kristy misaotra jesosy tamin'ny fitahinao anay mainakavy nandritra ny fihoboana fa tsy diso anjara fitahina izay dia mbola mametraka ny fiainanay ho ampelantananao ny asa fivelomanay dia misaotra jesosy amen manolotra vola 100 000 francs ka 50 000 francs tranony dada sy mama 50 000 francs fanampiana mpitandrina dia toy izay zany ny voady izay voaray tamin'ny herinandro iny fa kosa ny reto kosa ny voady izay voaray teto antoerana ho an'i jesosy malalako voninahitra ny eo anao rery ihany jesosy Kristy vela sy mahery avy any Nazareta misaotra betsaka jesosy no ny famindraponao sy ny fitiavanao no fahavelonay natrapo amin'jena tratran'izao andrio izay indray izay mianakavy dia misaotra makasitraka jesosy indray ara jesosy ny ampafolony tamin'ny karama izay no azonay 35 000 francs na 7,000 ariary bonne fête papa ho an'ny dada randrena toanjo Andriamanitra manakarepasoavanay mbola mihery tanjaka fahasalamana ho anao ry dada
dia mahito indrindra anome fahasalamana be dabe ho anao azaonao manohy sy mana tanteraka ny asa fanompona lehibe napetraka taminao hitondrana sy hitaizananay zanakao ato amin'ny fiangonana FPVM erana zao tontolo zao dia misaotra dada tena faly zay manananao ho tahin Jesosy foana anao dia mangata-bavaka dada mba hiverina hivavaka dadany vadiko sy ho afaka mitoka sigara sy zay mamatotra azy misaotra Jesosy amen. Misaotra sy midera ny makalaza mame voninahitra ny anaranao zay Jesosy fa mbola velona sy notahinao hatrany dia petraka feonao apela tananao indray Jesosy ty herinandro ty eo ambany fitahinao dia misaotra Jesosy manolotra vola 20 000 francs hividianana voninkazo anniversaire ndrakotoarymana itoby antso tamin'ny 11 juin ty misy vola kely 12 000 ariary voninkazo 2 000 ariary ho an'ny fety papa ho an'ny dada randrena toandro 10 000 ariary dia mangataka irany SL4 Jesosy no mpanjaka. Exodosy 22 manaja ny rainao sy ny reninao mba maro andro ianao amin'ny tany zay omeny Jehova Andriamanitra honao. Oabolana malagasy tiavo ny ray aman-dreny fa toy ny siny be manga ro izy ireo koa araba natratra ny fetiny reny sy mama lala randrena toandro miaraba natratra ny fetiny ray dada randrena toandro dia manolotra vola 20 000 ariary anaovana ny fety sambatra. Avy amin'ny chevalier Benjamin sy Fenso anaovana tranony dada 500 000 francs manitra 500 000 francs toby ambotsymeloka 500 000 francs voninkazo 150 000 francs totalny 1 650 000 francs dia mangataka vavaka amin'ny dada ho anay telo mianaka dia misaotra betsaka Jesosy amen. Misaotra Jesosy na fitiavanao aneny mianaka fa mbola salamatsara zay dia mangataka aminao Jesosy mba ho afaka baka avec mention izao ary BBC seconde ny zandriko ary ta io ny asan'ny dada sy neny ary ko ny asan'ny zokotiako ianao Jesosy dia misy vola ho an'ny dada randrena toandro kely fa vokatry ny 10 ariary randre amin'ny fidy Roger sy malala fa raiky amin'ny 30 taona ny mariazy voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amen mandrotra vola ray alina ariary rabenary amin'ny efizoka loina efa taona tamin'ny 20 juin lasa teo dia mangataka fahasalamana sy fahombiazana fanokafatsaina amen. Misaotra Jesosy fa tonga somatsara eto tany Boyer Lucas telo andro dia mangataka fahasalamana ho azy mianaka tranony dada 100 000 francs misaotra Jesosy amen. Misaotra anao a Jesosy eo fa mbola nomenao tombonandro pahaveloma ka natratra fa 5 taonako dia mangataka fahasalamana ho tratra ny retraity dia misaotra betsaka Jesosy malotra vola ray alina ariary anaovana ny tranony dada sy mama amen. Jesosy misaotra anao zay Jesosy fa tamin'izay rehetra nataonao sy mbola ho ataonao anay dia bonne fête dada 10 000 ariary misaotra betsaka dada misaotra betsaka Jesosy amen. Jesosy mbola tsy mitsaratra misaotra sy mame voninahitra anao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao asandratra ho anao ny fiderana sy ny haja rehetra Jesosy raha nandefa candidature tany amin'ny université any Bordeaux France ny zanakay dia ankinina mafy dia mafy aminao ny fivaliany zany dia mangataka aminao mafy fa mba ho voaray somatsara izy satria ianao no Andriamanitra ny fahagagana ary mino izay fa mihaino vavaka ianao. Misaotra tena misaotra Jesosy malala amen manolotra vola 10 000 ariary atolotra ho an'ny sahirana ary amin'ny sampana fefy 10 000 ariary ny pasteur finaritra dia mangataka ny hira 630 FPVM. Misaotra anao a Jesosy raha mbola afaka manatanteraka ny rakitra nandritra ny fioboana atolotra anao anaovana ny asanao misaotra Jesosy. Piomanas numéro 6252 ny sekoly Alahady dingana fafolo vola 11 100 ariary. Jesosy misaotra betsaka fa tia anay toloatra ianao satria hoy ny teninao hoe fa fitiavana mandrakizay ny tiavaka anao hoe ka zany naparetako ny famindrapoko aminao ity misy vola kely 10 000 ariary ho an'ny dada fety de père dia raha sy tata fa kely fa vokatry ny fo dia mirary fahasalamana hery tanjaka ho anao hatrany ny fiadanany tompony eo ataony aminao sy ny ankonanao ary tanteraka aminao ny ten'Andriamanitra misalamo 91 dia misaotra Jesosy dia mangataka bavaka dada mba ho teraka somatsara ny zanako satria izao izy vao hiteraka ambavolo karena. Misaotra Jesosy noho ny fanambinanao ny asa ary mbola nangatana zany fitahinao zany ihany sy trano ny vadiko Jesosy ary mbe ho trano izahay amen manotra vola 12 500 ariary atolotra ho an'ny dada amin'izao fety ny ray izao dia mahereza dada bonne fête papa dada randrena toandro 10 000 ariary ombanao any Jesosy amen. Jesosy misaotra anao zay Jesosy fa tonga eto antranonao
dia misaotra tamin'ny fiarovanao anay dia makasitraka tamin'ny rakitra tamin'ny confinement 32 400 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada 22 400 ho an'ny fiangonana. Ny Jesosy misy sombony kely na dia tsy nandeha rany asa arivo ariary ho an'ny fiangonana dia mangataka vavaka amin'ny pasteur dada Randriana Tendre bonne fête de père pasteur RCC 25 000 francs. Jesosy malalo makasio amin'ny fananao masina malay olona anananay vola fa tsy mety homeny mihitsy ny karamanay dia merci Jésus amen. Manotra vola 200 000 francs zany izy dia mangataka niro amin'ny firana fanampiny FPVM za 350 avozy ilay voady nofo zany moa nalotra 10 000 ariary efa lasany amin'ny dada ampafolony karena tapany voalohany volana jona 41 000 ariary ifaly sy ravoravo hitan'ny famonjenao io zay Andriamanitra dia misy andrata hatrany amin'ny fiainana ianao. Misaotra indrindra Jesosy fa nivoaka ny hôpitaly Somatsara dia mangataka fanasitrana tanteraka ho anay mivady sy ny zafikely-nay. Mangataka ihany koa Jesosy mba ho vita Somatsara ny mutation ny taninay dia misaotra Jesosy manotra vola 20 000 ariary ho an'ny fiangonana 10 000 ariary bonne fête ho an'ny dada Randriana Tendre totaliny 30 000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra ariary no zao fetiny ray izao ary miaraba manokana ny pasteur dada Randriana Tendre ho tandrin'Andriamanitra ny ianao dia misaotra Jesosy mba tahikoa ifaindrehana Jesosy mba ho tonga reny zaza mifaly ho mora fiterahana tsy ho kasiany nantsy ho ara-dalàna daholo lalan-jaza rehetra tsy isy sakatsakana ho aingana ny fihetsen-jaza hainao Jesosy ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ny mpanomponao matoky anao indro manotra vola 500 000 francs 250 000 francs pasteur Zizi 250 000 francs raharam-piangonana dia mba mangataka vavaka tsy soratra 2 ariary. Raha misaorana misaorana Jehovah ary fanahyko ary zay atao anaty misaorana rahamasina misaotra Jesosy tamin'ny hitahinao anay mianakavy nositranonao ny aretiko teraka vavy Somatsara ny zanako federana kely dia mbola petraka eo ampelantananao Jesosy ny izy mba ho salama izay mamay amin'ny alina malaina minono sitrano fiderana Jesosy kely sitrano ny fiderana kely Jesosy dia ianao no mbola ampitombo azy dia tahio sy arovy amin'ny asany devoly izy efa mianaka. Tia misy vola 3 ariary ho atolotra anaovana an-trano dada sy mama dia mangataka vavaka Jesosy amen. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao iny indray ny rakitra volana jona 7 ariary dia tahio hatrany ny fiainako ny ankonako hitodika aminao Jesosy misaotra amen. Ity indray Jesosy ny ampafolony karama Jesosy raisy fa vokatry ny foko dia mba tahio hatrany ny asako indrindra ny asa vela anadinanao dia manolotra vola 750 000 francs. Fanatitra fisaorana 20 000 ariary fanatitra noho ny iota 20 000 ariary fanatitra fanorenana 40 100 totaliny 80 900 ariary. Dia toy izay ravana andreo voady zay mivakina teto anisan'ny fijoroana vavolombelona zany fa velona sy mahery ilay Andriamanitra zay topontsika reto misy filazana vitsivitsy arendrim-piderana 25 6 ho avy zao zany dia zay mivantana ao amin'ny radio fitazatso manomboka amin'ny 9 ariva zay ataony mpiantsa fiderana. Reo zanatsika miroso fanambadiana Andriamatora Andriamanga Zula mivady andaniny pasteur Zavitsalama Erson mivady ankilany dia faly manasa antsika fanamasena fanambadian'ny zanany manantso Ertina Andriamanga sy hary feno asina sitraky ny aina ary Zavitsalama zay ho tanterahana evintsika amintsy efa fiavozana ny lakamisy 5 jona ho avy zao manomboka amin'ny 12 atoandro. Raha misy ry havana mahita tsy mamety ny fanatanterahana amin'izany fanambadiana zany dia aoka izy anatona andray mandray mitandrina filazana manjo misy vitsivitsy reto amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganantena maty no ampandrenesana ianareo fodimandry ny razafitrimo Harvao Yolande na Ilandy promotion lalam-pamonjena dia natsony ray ody any amin'ny alarobifita 10 jona lasa teo rehefa nivahin'ny 3 amin'ny 10 taona teto tany hoy ny vadiny razafitrimo Andrianery
amin'ny 3 FM dia koa nary mpiandry ny zanany razavitrimo natolotra mélodie fianakaviana manontolo ny nofony dia efa niala tao amin'ny trano andohan'ny mandriseza lovt 68s ny soma 20 jona lasa teo ary nentina nomezam-boninahitra an'andriamanitra teto amin'ny fiangonantsika ary efa napetraka eny fasandrazany andohan'ny mandriseza ihany nodimandro teo amin'ny fasimy telopolo taona teto tany raha 900 ary mihaja maminy aina na toma zay piomana ho mpiandry hoy ny vadiny rantiana rivo sondina mampionina ary lalaina sy ny zanany telo mianaday ny reniny raha 900 Emilie ny rafozany pasteur ratiana rivoson sasafrasoa mivady any la réunion sy ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa niala tao an-trano ny akatofotsy akatapaka ho maly sabotsy roapolo jona ary netana nomezam-boninahitra an'andriamanitra teto amin'ny fiangonantsika ary efa napetraka eny amin'ny fasandrazany ambohibe asina soavina ambantsena nodimandro teo amin'ny fa 9 taona teto tany ny 20 jona lasa teo raha ary sofanja no menjanahary promotion fanavaozana hoy ny vadiny raha mamonjy sorene ny zanany telo mianadahary ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa niala androany alahady fa raiky amby 20 jona tamin'ny folamarina teo ary netana ny atany razany alatsinainy bakaro mialohany amin'ny devenanazy raha pitso alatsinainy 20 jona nodimandry teo amin'ny fasimy amby 20 taona teto tany ny omaly 20 jona raha benatoandro josé ndrianaina jona mpiandry fa tsy haiko moa izy hoe mpiandrinina sy ny vadiny rasoarinivo samuel sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo ny nofony dia iala ao anosy avaratra ambotry manga raha pitso alatsinainy amin'ny sivora maraina ary nao fampivavahana io atoerany any ary apetraka any fasan'ny razany any amin'ny fasan'ny mpiandry zany eny ambato miravavy andriamanitra ny tompo ny fampiononany ary avana mpiona zany avantsika azo manjoy zany dia taratasy fisaorana ny vadiny ny zanany raitapo sy ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana fakasitrahana ny fiangonana zay tonga ny dodidodina aneo fiaraha-mioro sy nampahery anay tamin'ny fahoriana zay nidona tamin'ny fodiamandro ny tompoko vavarazavitrimo ary vao Hollande na Ilandy teraka rasoary vao mpiandry promotion lalam-pamonjena isorana manokana amin'izany ny ray aman-dreny dia pasteur dada Randrianatoandro mivady Brao Fobe 3 ny FPVM Tananandrano Brao fiangonana ny 3 FM ny fifoazana foibe ny promotion CFF ny afafi andriamanitra manakarepasoavany amaly fity ao anareo rehetra ialana tsy indrindra tompoko andreo zay rehetra tsy tratrantso noho ny hafa noho ny rano be loatra dia misaotra tompoko dia toy izay ry havana andrarazy vao teto ampelantanana voninahitra anio an'andriamanitra rery any amen ay zany a misaotra antsika be dehibe amin'izay voady be dehibe zay ay zany a misy mandefa voady taratasina voady vola voady manomboka alatsinainy talatalarobelaka misy moasa botsy ile lava be teo dia le teo farany teo a tsika zay miangina eto ray fo ray saina ray fanahy ray asa misaotra daholo tompoko a mahatsiaro an'izany a tsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra mila kely dindinika kely vetivetivetivetivetivety kely ilay culte en français raha riba dia amin'ny telo ora ohatrany tsy voalazako izy zay teo zay un peu de précision s'il vous plaît à votre attention s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît les cultes en français cet après-midi aura lieu à 15 heures de Madagascar merci à 15 heures ty misy ty vetivetivetivety le nofo tena ilaina ary mamonjy antsika be dehibe sogaginareo ty raha matoty dia nanonofy a nahita paiso fonomby ary ravina voaroyazo sy ny voniny dia niteny taminy ah hoe tsy ampy vitamine C zany ianao fa satria tsy mahita paiso fonomby ianao dia mandana mihinana vitamine C ianao na voasaribakirana dikan'ilay ravina voaroyazo nefa sy vonina voaroyazo dia sady tsy ampy calcium ianao a fa ny voniny ny voaroyazo iny a voniny a le vonina ohatra ny rotsa kely kelikely iny a mampidina tension be dia sady tsy nahita calcium izy zany ravina voaroyazo atao calcium
ny tsy nahitako voaroyazy asana fotoana voaroyazy hoe sazosa tsy fotoanany aloha tsisy fotoana zany rehetrarehetrarehetra zany a dia nasaiko nanatona dokotera izy rehefa nanatona dokotera izy a dia niena ny tensiony vetivety teo nefany a fotoana foy fotsiny le pitso afaka pitso tsy ninana le fanafodiny dokotera izy a niakatra indray le tension torevitra aminao a manatona foana dokotera zao andro rinona zao a ny tena fivoahan'ny aretina rehetra indrindra fa ny tension ary indro andro mangatsika io a dia potsitra ny lalan-drahantsika dia iny mampisy tension tsara ny mandeha tongotra tsara ny manafana tena na fomba inona na fonina fomba ina fa rehefa tsy manao an'izany miazakazaka zany tsika na mandeha tongotra dia tery ho azy lalan-drà io a miakatra ho azy fotsiny a ny tensiontsika tandremo dia tandremo dia tandremo zay makanesany amin'ny dokotera ho a dia manana fanafodina tension tandremo fa ty dika ny nofona anankiray ty ny tena ratsy indrindra na nofy aveo hoe lanja olona efa maty tamin'ny sandroko iray tian'andriamanitra ilazaina aminao amin'izany mihitsiny fa io sandronao anankiray io jereo aingana fa efa misy faty ao zany hoe misy tension miakatra be jereo aingana ny sandronao a fa misy tension miakatra be ao makany amin'ny dokotera ho a hany dolo zay fanafody lazain'ny dokotera fa mangatsika ny andro ny nofony faharoa dia ny zanako izy ozy a niaraka ny sakafo teo am-pandriana niaraka amin'ny dadany efa maty ary tanany io dadany efa maty eo izy a dia misy kosina eo amin'ny ondana zao zany raha vao tonga mihitsy ianao tompony ty taratasy ty dia le io ondana tsaroanao fa nisafosafony dada zay efa maty io a dory aingana dengana fa ny tensiony ao miakatra dada koa fa miandry anao hoe avy ainga anao dia ho faty anao amin'izay a raha tsy maty a io ondan'io raha tsy may io ondan'io sisa resaka momba ny tsena dia momba ny dada mandray olona ihany rehefa talata nefa tsy atao betsaka mihitsy akory fa misy elanelana ray metatra dia angamba 5 na 9 eo ihany a ny olona raisiny dada isaka talata na larabia nakazany zay hitanao zay azafady indrindra tompoko a miteny an'izany a nisy name ary teo ny hirana nangataka ny hira fa 300 dia ataontsika zany ty fa 300 zany a ry jesosy mba tatany ho tafita siory fa nitory ny tenin'andriamanitra amintsika androany a dia ny ray aman-dreny a raha be manatso solo prospera zay paster any Jerosalema vaovao a any Paris zany dia misaotra azy manokana misaotra manokana ny zareo mpitandrina any ampitan-dranomasina any aho a satria tamin'ny heriny zay amin'ny pasteur Alain Rajester any Frantsa daholo zany amin'ny fiangonan'ny Boissy dia nampahery anay satria izahay Madagasikara manko tsy mba niaina an'izany coronavirus zany mihitsiny a nisy fa tsy mitovy amin'ny anareo dia ataoko hoe nisy ny eto a raha vao nisy nafana na misy nafana hoditra na nisy nankohoka na inona dia tonga dia bataina daholo nesana mena ny rany Jesosy a dia sitrana fa tsy mba nitebiteby be ohatra anareo zahay fa ny zareo tany a tena mitebiteby be satria tsisy namana tahaka atsika tsy mba misy namana mihitsy tahaka atsika hoe aviry ranona ndao hivavaka andao aingana entina mibavaka ampandroy tsisy zany tena le fianakaviana mihitsiny a ny tonga dia mitaboka fotsiny zao le marary torakovitra fotsiny zao ny ao an-trano hoe atahoany ty fa dia ny finoana ny natao matanjaka roahana ny devolony fahafatesana nampandrona dia sitrana zany rehetrarehetrarehetra zany a nafinaritra atsika rakitra ainy-rakitra mbola tsy voalazy voatonona mbola tsy voatolotra dia zany rehetrarehetra zany a mahafaly daholo ny mieritreritra n'izany hoe ianareo a dia manana traika hafa manokana mihitsiny a tena traika efa hafa mihitsy a manokana mihitsy a izay entinareo ianareo a
ampahirezana sy anasitranana ny marary eny aminareo. Ny olona zay ny pasteur Rabe Manatso Prospera indray ary zao dia tena hafa noho izay rehetrarehetra enitsika izay ary mba anatra sady toroe-lalana toroe-hevitra ho antsika tsirairay avy dia anolotra ny rakitra ary tsika aloha fa saika adino azafady Jesosy mamiko indrindra anao Jesosy meny vavaka ao arinan'izany dia tonga dia hanomboka amin'ny tory teny avy hatrany ny ndray aman-dreny avy any Paris. Kavi teka mahafantony misaotra Jesosy zay mivokatra ny fona rehetrarehetra fanatitra nandritra ny herinandro iny Jesosy raiso zany ankasitrao zany mba ampitony ny fahatezerana ao aminay. Misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro endrika tany rehetra. Petraka isika dia hiroso avy hatrany amin'ny tory teny ataony mpanompon'Andriamanitra isika. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, andelotsika hiaraka hivavaka. Jesosy Kristy misaotra anao indrindra izay amin'ny hafahanay ankehitriny eto amin'ity toerana ity. Mitory ny teninao andininy voalohany sy hatramin'ny faharoa ihany. Jaona 7:12 ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Ray tonga ny fotoana, mankalaza ny zanakao mba hankalazany ny zanakanao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Amen. Ry havana, ao anatin'ny filazantsara efatra dia mahita an'i Jesosy Kristy tompo itsika mivavaka matetika. Mivavaka Jesosy Kristy tompo indrindrindrindra eny Ampahibemaso, Akalamanjana, Vorovahoaka. Mivavaka Jesosy Kristy tompo mandeha irery any an-tendrombohitra mandritry ny alina. Mivavaka Jesosy Kristy tompo ihany koa any anatin'ny fiangonana
ary mivavaka irery mihitsy ary izy a eo ambony azo fijaliana dia mbola mivavaka Jesosy a nefa dia efa akaiky ny fahafatesany dia mbola mivavaka ihany ny tompo. Inona ny tianambary eto amin'ity Jaona 7:12 ty mantsy dia Jesosy Kristy mivavaka. Jesosy Kristy tsy hoe nivavaka fotsiny fa nampianatra ihany koa nivavaka. Ka eto amin'ity Jaona ity zany a 7:12 ty dia mizara telo io raha fa jerentsika tsara. Ny 9 ka hatramin'ny 15 dia Jesosy mivavaka ho an'ny tenany. Ny 9 ka hatrany amin'ny 7 Jesosy indray mivavaka ho an'ireo mpianany. Ary ny 9 ka hatrany amin'ny 9 dia Jesosy Kristy mivavaka ho an'izay olona rehetra mino azy. Fa izay tena manaitra ry havana ary everiko vakiana aminareo dia eo amin'ny ny 9 ka le tapany by manao hoe raha eo tonga ny fotoana mankalazà ny zanaka mba hakalazà ny zanaka anao. Nivavaka Jesosy ry havana dia natombony amin'ny teny hoe raha eo. Rehefa jerenao a io Jaona 7:12 dia miverina inefatra ny hoe raha eo, raha eo, raha eo, ary indray mandeha ny hoe ray masonao. Ary amin'ny fivavahana rehetra izay nataon'i Jesosy na hanangana ny Lazarosy tamin'ny maty ary izy teo ampahabe maso eo ampototry ny fasana dia mbola niteny ihany izy hoe raha eo, misaotra anao a fa miaino ahy ianao ary fantatro fa miaino ahy foana ianao fa noho ny amin'ireto olona ireto no nanaovako izao mba hahafantarany fa ianao ny naniraka. Izany hoe le teny hoe raha eo mahalasa saina kely ary mahafinaritra koa nefany. Jesosy zany a tsy mba miantso matetika an'ity Andriamanitra raintsika ity a amin'ny alalan'ny anarany hoe Jehova tompony maro. Tsy dia miteny izany loatra Jesosy. Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakob, tsy dia tena miteny loatra an'izany izy. Fa ny azy a rehefa mivavaka amin'Andriamanitra izy dia tonga dia izao raha eo. Le ray mantsy a dia manambara zavatra maro ny ray. Voalohany aloha raha vao miteny ianao hoe ray eo, ray ty zanaka ary ny zanaka koa tiany ray. Ka dia ara-baiko manokana ianareo ray tsirairay avy mba hanana an'izay endrika izay a amin'ny fifandraisana amin'ny zanantsika tsirairay avy a. Ray eo mankalazà ny zanaka mba hakalazà ny zanakanao. Ry havana, tsika rehetrarehetra nefany na izany koa ary dia manana ray manokana ny fiangonana dia tsy iza fa dada Randrenatoandro. Ka mba raisiko fifaliana amin'izao fandraisako anjary izao a ny miarabanareo ray rehetrarehetra na iza nefa koa dia miaraba ny dada manokana. Ka amin'ny alalan'izay fiarabana ny dada manokana izay no iarabako atsika ray rehetrarehetra. Araka rehefa fantatrareo ary a dia amin'ny alalan'ny poezia no iarabako ny dada dia tsika tsirairay avy zany. Ka dia zao ny fiarabana ho anao dada ary ho anay tsirairay avy ho an'reto ray mpianakavian'reto androany. Ny titra moa ny lohateny dia hoe dia natao mihitsy hoe dadanay Randrenatoandro. Zay ny titra, dadanay Randrenatoandro. Tsy mba maty ny masoandro fa mazava isan'andro dadanay Randrenatoandro. Koa ietso arabaina fa olon-tiana sy lalaina. Taona maro no nitambatra na hafaly na hasambatra ka soratako tantara na ny mafy na ny tsara ary raisiko adidy ny milaza zay tadidy. Ianao le ny ady mafy zatra ory ny afiafy nahita jaly ny fanesy tafavoaka sy nandresy. Anisy pampahery fa nandesa amrery tonga ihany fa tsy very. La ianao tsy niahotra fa nirosy tsy natahotra na nantena tsy nitsahatra fa Jesosy no mpandahatra. La ianao nafana fo nitady foana nitsito nirahira sady nino fa Jesosy tsy anadino. Dia hoy Jesosy aminao zao ny asa tanterao reo ny ondriko fahano
omeo mofo omeo rano oka ianao tsy anao fiza jesosy no mpiahy omeko anao tsy antery arena tanjaka ary ery amin'ny andronao rehetra sisa oka ianao tsy amisavisa fiza jesosy ny anome tona maro be dehibe tsy ny eto ihany anefa zany fa hatrany an-danitrany no efa vita miandry ao ny lovasoa raisinao rehefa tonga any ianao ka dia arabaina dada randrena toandro arabaintsika rehetrarehetra amin'izany teny rehetrarehetra zany mba ho fatsika nefa koa ho an'ny dada randrena toandro ny fatelo ry havana dia ny fijoroana vavolombelona izay tena lehibe tokoa tamin'ity coronavirus ity izay nitranga taty aminay taty a frantsa ary nisy koa eran-tany vo koa itsika malagasy nisy andreto mpivady reto ry havana la mpiandry ary mivavy tsy mpiandry narary izy nandritra ny volana février izy mivady indray miaraka samy narary dia raha lehilahy moa zany mpiandry dia niasa tamin'ny raha vehivavy niasa ny mpiandry zany dia lasa nenahery le raha vehivavy nenahery volana février tonga marsa fa ny zavatra nitranga indray le ranga zay mpiandry niasa indray ny lasa narary mafy tena narary mafy rehefa narary mafy dia miseho ary ilay soritra retiny manao koa maina tsy matsiaro zay tsirokaniny tsy mare fofony marary endo sepitra zany nahazo kivy be izy mivady dia zao no nataony andao ainga antsika hiantso ambulansa fa tsy fantatra zao zavatra mitranga aminao zao dia natsona moa ny ambulansa ny aty moa dia ny numéro 15 zay no atao hoe antsona rehefa tratra ny zavatra ohatr' zao ny antsony 15 ary izy ela be tena ela be vao tonga ny 15 adiny ray ianao miantso eo foana efa ho adiny roa ianao vao mahazo zay vao mbo anjaranao kanjo moa mba tonga ihany le 15 dia iny dia tonga dia netina nakany amin'ny fitiliana satria misy toera-pitiliana ny covid-19 moa maromaro eto frantsa dia netina tandry zareo rehefa tonga tany dia nanontaniana tsirairay izy mivady hay le raha matoa sady misy diabeta misy tension rangaha efa tratra n'ilay aretina teo koa maina tsy matsiaro tsirokanina tsy mare fofona marary endoa sempotra dozy ny dokotera hoe ny anankiray aminareo ihany ny atao testa dia fantatra hoe vodaholy nareo mivady satria nareo maramarary zao dia natao ny testa avy dia indrisy fa positif ny testa fa dia misy coronavirus miaraka izy mivady vadika atodokely satria tena coronavirus zany mahazo olona roa mpivady dia nangataka fanafody moa raha lehilahy hoe dokotera ina raha mba fanafodinay dia tsy nanomeny dokotera doliprane nomeny teo izy ny doliprane dia gaga be izy fa ngatsy isy fanafody mahasitrana amin'ity doliprane ve asitrana ka tsy misy izy ny dokotera fa doliprane dia mandana moa dia mihiboky nareo tsy mahazo mandray olona ary tsy mahazo koa fandray aman'olona fa miara-mihiboky nareo mivady ary raha mety ary dia misaraka hevitry nareo dia minanonareo voankazo maromaro dia kivy moa zany lasanao dia izy mivady andeha hiboka ao an-trano tsisy fanafody hohanina fa dia hoe miandro fotsiny zany zay alasan'io virus io rovino no lasa dia lasanao dia reraka tonga tany an-trano rehefa tonga tao an-trano tao dia niady hevitra atao inona no atao marary tsisy fanafody hohanina dia ahoana no atao hoe hositrana nefa tsisy fanafody hohanina ny tena marary ny coronavirus ary mampatahotra satria amin'ny vanim-potoana taty a frantsa ry havana isan'andro dia misy 500 na 700 na 300 ny maty isan'andro
tao anatin'izany vanim-potoana zany zany hoe ao anatin'la tena fotoana mampatahotra ary izy lefa gasy tsisy olona mba hoe havana akaiky tsisy fanafody tsisy ninina dia iandro fotsiny zany kanjy moa niantso ary zareo niantso amin'ny pastera dia natsony ary aho pastera voan'ny coronavirus izay mivady nefa tsy misy fanafody mba nomeny ny dokotera fa nasainy mihiboka fotsiny ato an-trano izay vonjeo izay pastera ry havana nandinika kely aho aloha dia niteny tamin'ny zareo aho hoe rehefa tsy misy ny fanafody zany dia Jesosy zany no ataontsika fanafody isan'andro 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 dia ahoana zany Jesosy fanafody isan'andro zany zao ho nataontsika mamana rano matimaty nareo dia ho amasinitsika ho rano io araka ny teny Jesosy hoe mba rano io hanasitrana anareo dia io ny sotronareo fanafody dia eo koa rehefa avy eo dia roana ny devoly ao anatin'ny tokantranonareo ao anatinareo rehefa avy eo dia mametra tanantsika miaraka ary raha mbola mety ary dia mandro tsika mandro ianao nareo ampandrony fa izao zany rehetrarehetra zany dia atao a distansa daholo satria za tsy afaka makany aminareo nareo tsy afaka makaty amiko tsika rehetrarehetra samy mihiboka ary tsy afaka mandeha tsika satria na mandeha ara dia adiny ray ihany ary zay no azoko atao aty ary raha mandeha ara dia mitondra taratasy zay vao afaka mivoaky ny trano taty ary ny olona koa mifampatahotra satria ianao raha idiran'ny olona trano dia matahotra ianao so mitondra aretina le vahiny ary le vahiny koa matahotra hidry ny tranonao so dia misy aretinao aminao lasa biby lava sy olona ny olona taty ka zay mifankahita rehetra dia samy matahotra ny fankanatona samy matahotra daholo zany no zany dia tsy misy azo atao rery izy mivady fa dia zao a distansa daholo ny anaovantsika n'izany eny ary mino ve nareo mino zay ndao ary dia nataonay ary zay zavatra zay raha matoa no mivavaka voalohany ranga no mivavaka faharoa dia ny tenako no mivavaka fahatelo dia ohatra zay foana natao dia namasinina ny rano dia miaraka manatsoboka ny tanana ao anaty rano zay izy manao dia za koa mba manao dia miaraka misotro ny rano zay atao hoe rano Jesosy izy misotro izy mivady dia za koa misotro lasa ihany koa samy mandroaka devoly izy mivady za koa mandroaka devoly avy eo mametra tanana dia mametra tanana eo ambonin'ny lohako aho ary koa eo ambonin'ny tratrako tanana akavanana ambonin'ny loha ny akavia eo amin'ny tratra dia ohatr'izay koa nataon'izy mivady dia mivavaka ry havana nandritra nefa 2 herinandro zany no natao isan'andro miaraka manao an'izany zay fa dia zao tsy mifankahita fa a distansa daholo zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo ry havana dia nampandrona dia nampandrona koa ary dia mbola a distansa ihany zany manonona ny tenin'Andriamanitra zareo mamerina dia sady mandro manatobaka ny rano no misasa zay ny natao tompo dia vita zay dia zay nandritra ny 2 herinandro eo nanaovana an'izay zavatra zay tapitra teo ny 2 herinandro nahazoaina tsara zareo taorianan'izay niantso ary lehilahy sady nitomany niantso maro pastera vonjeo vonjeo zay fa so dia maty ny zaza dia gaga izy ty zaza ty ianareo ny marary kaiza le zaza misy havanay aty dia bevoka le zaza vavy dia niditra hopitaly dia andeha hiteraka kanjo ela tsy tafavoaka ny zaza rehefa ela tsy tafavoaka ny zaza
dia nivoaka na nanao maloto tao akebondreny le marary ra sy diabety ka tsy fantatra zay azo azy fa any amin'ny hôpitaly any efa miantso any fianakaviana rehetrarehetra dia miantso anao apastera vonjeo raha indray ty kinona moa ny azo atao dia vavaka ihany a distance fandroahana devoly ihany a distance fametra tanana ihany a distance zany izy any Madagasikara lavitra dia lavitra karaha minonareo dia izay ihany nataontsika dia nataondray zany zavatra zany ry havana rehefa natao zany 3 andro efa trano dia zany hoe atao ny an'izy mivady atao le zaza kely dia atao le olona marary any Madagasikara rehefa tatio ariana ry havana afaka herinandro tao arinan'izay zao ny zavatra nitranga sitrana le zaza ary nody any an-trano sitrana le marary tany Madagasikara ary nody any an-trano izy mivady sisa dia nitoizana indray ny anazy mivady toizana indray tao arinan'izay dia niantso ny dokotera le mpanao fitiliana tonga avy amin'izay nareo mivady aty dia lasa izy mivady nandeha tany dia rehefa nandeha tany dia natao indray fitiliana dia loza no nitranga atao anatin'ny fitiliana analyse de sang natao avianareo zy ny dokotera avianareo vomafinareo tena vomafinareo marary anareo zao dia zao nareo dia makany amin'ny urgence tiany be makany amin'ny urgence zao dia zao any nareo tsabona any fa maninona dokotera meratsy ny fahasalamanareo tena meratsy mariatsy araka ty valiny ty analyse de sang ty zendana ry zareo zendana hoe ahoana ihany Jesosy zany fa vo maiky izay ty narary kivy be dia rehefa tonga tao an-trano satria no tao an-trano dia niantso amin'ny pastera indray niantso andray dia nanambara n'izay zavatra izay hoe tena marary izay pastera tena tsy sitrany fa vo maika ratsy ny mahazo anay amin'ny analyse de sang ka inona no atao pastera dia nangina ary havana nieritreritra za rery tsy niteny tamin'izy mivady fa nangina kely aloha dia ohatrany nateny tamin'i Jesosy hoe sao dia mba diso Jesosy zany analyse zany sao dia mba diso zany Jesosy eritreretinareo zany ary raha tsy diso moa Jesosy raha fa hoe marina nga tsy azo vany zany dia rehefa vita zay dia niteny tamin'izareo andao ary atao ny asa tsy miova amin'le asa tsika ihany tsika le raha fandroahana demonia fametratanana fampandrona rehefa vita zay dia mandehanareo makany amin'ny urgence aingana dia aingana fa tsy maintsy vonjenareo ny urgence zany androany dia vita zay dia lasa nakany amin'ny urgence tamin'ny fito alina voarain'ny urgence tany amin'ny hôpitaly tany amin'ny urgence ny hôpitaly ngeda be dia voaray tao dia rehefa voaray tao izy mivady dia natokana efitra moa samy manany efitra dia raha vao tonga amin'ny urgence ianao dia ny analyse no atao be dia be zany natao ny analyse de sang ramatoa scanner ary ny radio ny endrangah kosa ny analyse de sang ihany no natao dia samy miandry amin'ny fito alina eo samy miandry eo dia samy matahotra zany ny tena hoe samy matahotra ao zany ry zareo tsy fantatra tsony zay vavaka mipololotra tao hoe ahoana fara izao zany ka tena mariny ty zavatra ty dia fa tonga dia aty dia tsy mody dia ohatr'izay foana moa dia zavatra ratsy ny afarany dia efa ratsy koa ny eritreritra rehefa tonga tamin'ny 12 sasany alina tany hoany dia mivaly ny analyse rehetrarehetra dia nakao amin'ny rahamatolo ny dokotera rehefa nakao ny rahamatolo dia hita hoe ozy ny dokotera tsy misy ninninina faly be rahamatoa
te ioraka nefa tsy mahita mivadiny dia avy eo indray nakeo ny ranga tsy misy ninnininy fa ahoany ty analyse de santé milaza fa marary nareo nefa zao a dia hita fa tsisy ninninareo mandeha naingana mody dia nodry zareo rehefa nodry zareo a efa am'roambe folo alina nitady bus tady RER dia nahita ihany dia tonga ary rehefa tonga tany an-trano dia natory be tao ny pitso maraina mbola tsy mifo ny pitso arivaniny vao niantso anahy dia rehefa niantso satria fomba anay io a dia miaraka mivavaka pastera andao hivavaka fa fisaorana tsisy tahaka izany no atao fa ahoana rehefa naverina ny analyzy rehefa natao dolidoly a tsisy ninnininy zay fa sitrany falybe ny dokotera tany amin'ny urgence sitran'izay dia nampodiny dia falybe ry zareo izy dia niteny moa le rahalahy hoe pastera za nangana ny asa distance ao am-piangonantsika eno a rehefa tonga ianao a dia ataovy izany dia za moa niteny tamin'ny zareo hoe misy fameza-pahasoavana anankiroa no men'Andriamanitra antsika teto ny anankiray a mivavaka ho an'ny olona marary a feno finoana mahasitrana ny faharoa a ny asa distance na piatra ny raha an' Jesosy Kristy a dia sitrana mandehana raha tazomy tsara zany dia andana ataovy asanareo a amin'izao sisa izao ry havana zany ny fijoroana vavolombelona omeko amintsika tsirairay avy asa nataon'ny tompo a kosamia manampinoana fa nivavaka mahasitrana ary satria koa miasa dia asa tsinitsiniavana ny raha an' Jesosy a sy ny asa distance ho an'Andriamanitra reriny amin'ny voninahitra amen. Misaotra pastera, misaotra pastera, misaotra pastera, misaotra amin'ny fiararitsoa, misaotra ny amin'ny bonne fête papa chéri ane mbola tsy nataontsika koa e samy variana daholo teto tsika rehetrarehetra amitsangana aloha ny vehivavy rehetrarehetra manao hoe bonne fête papa tony mihitsy sofony dia ataovy bizoma zao hoe atony papa rehetrarehetra chéria any an-trano rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany raha eroa telo misaotra pastera misaotra mahafinaritra tsy mbola nisy taty amin'ny mba nisy ihany e nisy ihany fa ny aty aminay manko afaka makaty am-piangonana fa izany mampitebiteby be zany a tsy mbola nahare zany zay raha tsy androanika dia mampahery misaotra pastera misaotra pastera misaotra pastera misaotra pastera misy teny Jesosy amin'izay olazaindrao a mingavy anao ao a andray matohery amin'izay andray ny micronao ianao a iteny miadana angamba dia ianao amaly azy satria misy namantsika zay miteny frantsay any zay miady amiko mihitsy sanatranatra hoe dia nay ozy izy a ilay tena lazay mipastera zao de zao mihitsy a lazao aminay fa tsy mahandry an'izany zahay ka dia zay tsy mahandra dia miaindro ary zay mahandro kosa dia culte français rapide zany a dia misy raha riva amin'ny telo dia misy a zay teny zay lazaiko eto a zay fotsiny no miverina any anatin'ny fotoam-bavahana zao teny zao fotsiny ihany fa miverina zay ataony rangahy Satana. Voilà ce que Satan a dit dans le chapitre 11. Verset 11. Fa ainjiro angeny tananao ka tendreo zay nananao rehetra raha tsy andao anao eo masonao izy. Verset 11. N'est-il pas évident que tu le protèges de tous côtés, comme Dieu, une clôture, lui, sa famille et ses biens, tu es si bien favori ce qu'il entreprend que
Pardon. Excusez-nous, messieurs, parce que pas assez de lumière pour nous, pour vous là-bas. J'ai un peu du mal à lire. Et lire. aussi, la Bible, c'est trop petit en caractère. Ce qu'il veut dire, c'est que si tu l'abandonnes, s'il n'a pas tous ses biens, il va te quitter. C'est ce que Satan a dit à Dieu. Ben, diny fa telo ambin'ny folo eroy ino eo amin'izay za fa za mamaky tsony ianao zafady hoy izy hoe ary tamindray andro izy a dia niaraka ny sotro divay tao an-tranony zokony lahamatoa ny zanany lasa ny zanany vavy. Et un jour, dans sa maison, son fils et sa fille ont bu du vin dans sa maison. Ary nisy iraka tonga tany amin'ny Joba nanao hoe il y avait un envoyé, c'est Job qui avait dit ny omby miasa briky vavy a zay nandrasana. Les bœufs qui ont travaillé et puis les moutons qui ont travaillé, l'âne qui travaillait. Et puis quelqu'un l'avait frappé. Iry zareo sabeanina. Les Sarbianes. Ny ankizilahy dia nasiany tamin'ilay latsabatra. Et puis les garçons ont été battus par le sabre. Zaho rery sisa no afa nandositra ilaza aminao. Et il n'y a que moi qui viens chez vous pour vous dire. Zay zany. Hitanao tro tsara zany a. Misy zavatra tampoka mihitsy zany a. Zay avelan'Andriamanitra ho tonga amin'ny zanaky Joba sy ny fananany. Dieu a permis certaines choses pour frapper les enfants de Dieu et aussi ses biens. Ny andiny fahinina ambin'ny folo dia mbola nisy kosa afin'Andriamanitra lasaka avy eny an-danitra. Il y avait encore du feu de Dieu qui tombait du ciel. Nandoro ny ondry sy ny osy. Qui ont brûlé et les moutons. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui est vivant, qui suis vivant. Même les maisons, quelqu'un l'a détruite. Ce qui veut que Dieu permet des accidents arrivés dans la vie. Ou bien punition. Ou bien grâce. Voilà. Ka tiako tiany Jehovah Andriamanitra lazaina amin'izao fotoana izao antsika rehetrarehetra dia tsotra ihany miverina amin'ilay Joba 37 teo isika. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Hoy izy hoe il a dit na famaizana izy na famindrampo ou bien punition ou bien grâce. Ka ho any zay rehetrarehetra tsy niasa ho an'Andriamanitra. Pour tous ceux qui n'ont pas travaillé pour Dieu, izay tsy mba nanao izany asa vavaka sy fitondrana am-bavaka ary à distance zany. Ceux qui n'ont pas travaillé, n'ont pas prié ou bien prié en distance. Dia tsy maintsy misy famaizana. Il y aura de punitions sûrement. Tandremo zay a. Faites attention. Fa ho an'izay rehetrarehetra miasa kosa dia hisy famindrampo. Mais pour tous ceux qui ont travaillé, ils auront de la grâce. Ary zay no lazain'ny Tompo tamin'ny heriny. Et ce que Dieu a dit la dernière fois, une semaine. Ho avy ny anjelin'i Jéhovah sy ny miaramilan'i Jéhovah. Les anges de Dieu viendront avec son armée. Anatapisisany. Des millions et des millions. Andray ny kifafa. Qui vont prendre le balai. Hamafa ny coronavirus manerana ny tany. Pour effacer le coronavirus partout dans le monde. Ary nasainy dérazitsika, dérazitsika, dérazina nandritra ny herinandro. Et nous,
il nous demande de le glorifier, le glorifier pendant toute la semaine. Quel est le résultat? Remercie le Seigneur, gloire à Dieu, parce que le nombre des malades, plutôt des citoyens, des remédiés, le nombre de remédiés a augmenté. Merci. De tam voalohany tamin'ny herinandro iny 20 aloha de 30 indray de 40 indray a farany 20 maly. Oh. Au début, il y avait 20 de remédiés, et puis ça a monté à 30, et même à la fin, c'était 120. Merci Dieu. Ka noho izany a araka ny teny tombo a de mbola mitohy ny fiderana azy. Zay indray nataontsika foana. Alors, donc on continue à louer le Seigneur. Et c'est ce que nous devons toujours faire. Toy foana zany amitohy foana ny fiderana. Tsika midera ny anjely sy ny miaramila mamafa ny aretina ho any zay mahazo famindrampo rehetrarehetra. Nous louons, et les anges et les militaires de Dieu, bien sûr, ils vont effacer la maladie. Mais tous ceux qui sont punis, et des problèmes arrivent pour eux, la pauvreté, et d'autres maladies, et le découragement. Donc réfléchissez-y pour connaître que Dieu vous dit toujours des mots d'amour. C'est pour cela qu'il vous punit. Parce que ce sont les enfants aimés qu'on conseille. Merci. Faly ane zay Jesosy manana anao eto e. Tena faly zay rehetrarehetra satria zay teny taonao teto amin'ity pilipitra ity tamin'ny FPVM tamin'ny vahoaka malagasy rehetra zay mino tsy nisy latsaka naray aza. Zao anao dia efa milaza raha Jehovah no miasa, iza moa no mahasakana an'izany. Fa ny lanay kosa anao olombelona, hanao ny asanao, nanamasina ny rano, nampandrona ny rano tamin'ny ranao. Maro be ny sitrana, maro be mandefa telefônina aty aminay daholo, manerana ny tany, manerana ny nosy. Sambatra ane zay Jesosy manoloana anao hoe tsy misy tsy hainao ny zavatra rehetrarehetra. Be ny sitrana, tombo be, malo 20 mbola tsy nisy oatra zany. Zany ny fifaninay malagasy. Misaotra Jesosy, itoy zany fiderana, isa tokantrano, isa baravarana, itoy hanomezam-boninahitra anao. Misaotra Jesosy. Ao kosa Jesosy, zay lazainao fa azo famaizana, fampitandremana miaraka amin'ny famaizana. Mangataka anao a Jesosy, vangio izy ireny, ahafa-mitsotra ny tananao feno fitiavana. Zany eo ianao Jesosy, tianao fony, na dia tsy fantatrao azy zany. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Zay rehetrarehetra fiarovanao anay tamin'ny coronavirus, hatrany ampita ny ranomasina rehetrarehetra, fa salama soa tsara,
mampitolagaga n'izao tontolo zao mandoalika manekem-pihavanana nataonao aminay izany sy ny fahefanao ary ny famondram-ponao misaotra Jesosy. Ao kosa zay azo famaizana araka ny teninao vao nandony taona hisy valinasany nataony tsirairay avy ary mampangovotra daholo mieritreritra n'izany inona valinasako Jehovah famaizana sa famondram-po. Misasaka ny taondro zao miariary tebotebo sy ny tahotra fa miariary koa ny famondram-ponao, miariary koa amin'ny sasany ny famaizana ataonao. Engane Jesosy hitarika olona maro be ampivavaka ary iray fosy fanahy aminao, hivavaka anaitra azy, hivavaka anaitra azy hiasa zay rehetrarehetra renay teto androany. Misaotra Jesosy alohan'ny saranay zao vahoaka maro be zao Jesosy mba angataka aminao matotonga miazakazaka eto izany te eona aminao tsy ilay Andriamanitra toriana tsony fa ilay Andriamanitra hita maso, ilay hita maso eto io no miresaka aminay zao, io no eo akaikinay, io no eo anilanay, io no mibitsibitsika aminay androany. Alohan'ny sarana Jesosy manakolazaina ny mpanomponao ao anatin'ny fo mamelovelo ory ny fanahiny manoloana zany rehetrarehetra zany. Bitsibitsika anao Jesosy manao hoe inona ny tianao hataoko aminao dia noho ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra, 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 misaotra. Voarainao izany vavaka izany Jesosy. Eona amin'Andriamanitra ray eo zay nitory teny teto androany. Azo antsona, azo toelaona satria tianay ary ny famondram-pony mahagaga ny tsy manlandritra anay. Fa ho any Jesosy zanaka ao malalanao, zokinay mpiara-mivavaka aminay, mbola mahay mivavaka lavitra noho izahay. Enoy izy raha eo mahay mitaraina mihoatra noho izahay andranomaso andromanalina, mba enoy izy raha eo. Ho avy ny fiderananao foana isan'andro isan-kalina, isan'andro isan-kalina, isan'andro isan-kalina, isan-tokantrano, isan-baravarana, ary mbola hitombo be lavitra zao ny sitrana. Manateny zany zay efa tsy mandainganao noho ny famondram-ponao. Ary misy teny tianao lazaina fampitandremana anay teneno zay fa manaiky ny sitraponao no atao fatsiny anay. Teny anaran Jesosy zokinay malalanay, le zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta no angatana izany vavaka izany. Rainay izay ny an-danitra, o masinane ny anaranao, tonga ny fanjakana, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay noho ny anina sahazo anay, ary mamelana elokay, tahaka namelana izay meloka taminay, ary aza tondrana amin'ny fakam-pandahy, manafana miratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsondrano ho Jehova tompony maro aminao, izaho ny Jehova
tomponao mpanjakanao Andriamanitra ao nanao anao fony mbola tany ekibo anao efa fantatro efa no hamasiniko mpanompoko efa no fidiko tsy mba hariko lehibe ny herin'i Jehova mahery ny sandrin'i Jehova anolo-tsainanao aho izy ary anoranao ny lalakalehanao hitaridalana eo alohanao aho andravona zay rehetra mikitaotaona fa tsy havoina hasaraka anao aho misaotra Jesosy misaotra raha eo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen toisantsika lira teo fa 3:30 ry Jesosy mba tatano amin'izay tokoa arany malagasy mba ho tafitasoa ry ry Jesosy mba tatano ho tafitasoa ry ikambenosi sakalo zay rehetra lozaty no be manke ny eny izao aleako izao karamaiana viteny mahotokiko hoatra misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy teka mahafoany Jesosy tompontsika misaotra Jesosy misaotra raha eo misaotra raha eo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra dia samia ten'Andriamanitra isika rehetra tompony amen. Nita, you see, Nila, it's a